we should wait on the Lord. You see, we do all the talking. Afatra nytorin'ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny eno ny feony. Ny alady maraina fa 5 oktobra 1770 tao Jeffersonville, Indiana, USA. And then just relax and listen to his voice. Misotranao Ralaniville. I believe it was said Inoko fa Davida no laza hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko andesika ho any an-tranon'ny tompo. Misy zavatra mampiavaka ny sekulalady zay tsy hita eo amin'ny ampahany hafa amin'ny fivoriana na zay misy mandritry ny andro. Vao avy nifoha tamin'ny fialan-tsasatry ny alina isika ka mahazo aina tsara fa navaozina ny hery ary vonina ny atrika ny anio sika. Eny mazava amintsika fa ny maly sika dia nangataka ny olona raha nanana fiangonana zay faleany izy ireo ka andeha hamonjy izy ireo raha mamangeto na nantiko ambara zay tena mpikambana any amin'ireo fiangonana ka tokony hamonjy ny fiangonany amin'ity marain'ity. Satria no isika ahitana olona avy amin'ny anaram-piangonana isan-karazany dia tena tsy tiantsika ny anala ny olona amin'ny fiangonany. Ary matetika no nomelona fa hoe manameloka an'ireo fiangonana hafa. Eny diso zany, tsy manameloka ny fiangonana hafa fa matetika dia ireo zavatra zay verino marina no meloiko. Azo antoka fa tsy ilay fiangonana no meloiko fa matetika rehefa mampianatra zavatra mifanohitra amin'ny soratra masina izy ireo dia meloko zany. Aveo koa rehefa manana raharaha momba ny fahotana izy ireo ka mamela an'izany isy eo amin'ny fiangonany dia meloko zany. Za nefa tsy mbola toy ny voalaza fa maro sakaizako katolika mipetraka eto fa mbola tsy nanameloka ny olona katolika. Ny fampianaran'ny fiangonana katolika no meloiko satria tsy noko soratra masina io ka tsy manameloka azy ireo mihoatra noho izay ataoko amin'ny maro amin'ireo anaram-piangonana protestanta satria tsy noko soratra masina io ary voafatotry ny adidy aho ny anoana ny fahamarinana. Hitanareo, fantatrareo fa ankasitraka anareo Andriamanitra raha anao zay mahitsy ianareo ka ho tsopo fotsiny. Fantatrareo fa matetika zay lehilahy mitady vady ka tena lehilahy izay mendrika ny atao hoe lehilahy dia tsy tady mihitsy an'izay tovavy tena tsara tarehy sy ny sisy. Fantany fa hialy zany raha iandroany. Hitanareo fa vehivavy manana toetrana vehivavy no tadiaviny zay tena vehivavy ary raha matoky izy ka tena vehivavy dia ho tia azy io lehilahy io. Tsy ahoaka zay mety maharatsy fitondratena azy io ary natoinona fiarahany amin'ireo vehivavy ratsy fitondratena. Tsy misy lehilahy ratsy fitondratena eto an-tany ka tsy ho tia an'izay vehivavy joro arak'izay tena tokony ho mahavehivavy azy. Marina zany satria ankasitrahany toy zany ary mitovy amin'izany koa ny fitorinany teny. Raha ijoro tsara eo amin'izay nono ny olona iray, eny tsy atsaro fa Andriamanitra malala ny fonareo, ary raha ijoro eo amin'izay tena inonareo fahamarinana ianareo dia afaka hanana finoana ny amin'izay zavatra ambaranareo. Manana sakaiza mahafinaritra vitsy aho eto. Rahalahy Charlie Cox hitako mipetraka etsy izy fa tany Antiokia tamin'ireo herinandro vitsy lasa ireo ary niara-ny asa voatsira taminy. Teo nialako sasatra kely. Rahalahy Banks Woods sy eny teo mpanandramana Basinay zahay. Zareo nataoko tamin'ny itsiny tsara mihitsy ny mba voany izay tepoka kendrena avy any amin'ny 570 metatra. Raha tsy zany dia tsy haiko ny azy. Hitanareo zay fotsiny fa aso inona moa raha vola tepoka kendrena. Hitanareo satria raha mitifotra voatsira ianareo dia mitifotra ny lohany ary toy izao angambany habeny lohany fa afaty azy faritra voazy raha mahazo 2 centimetatra. Hitanareo fa anaiza anaiza eo aroa ireo lehilahy teo ireo efa mety tsara voaka ilay voatsira dia makeny izy ireo ary maka ilay voatsira fa hoa
tsy maintsy tanteraka tsotro zao zany, tsy maintsy vola y zavatra kendrena. Tsy tiako zany raha hiala 1 milimetatra eo, tsy maintsy mahavoala teboka mihitsy, fa raha tsy zany de kizitina be ary tsy mahatombona. Raha nipetraka tany anala andray andro ary nilaza hoe tompo fa nahoana no entanina toy zao, fa nahoana no nataonao entanina toy zao. Oya indro fa nandeha niaza niaraka tamin'ny basiny raha labanks ary nakarany zany mba hitifirana avy amin'ilay solomaso ary izy de indraindray ianareo raha indro izy tifitra amin'ny vilana satria io raha nibalana amboarina tany amin'ny orinasa misy vanja mihoatra kely na vanja latsaka kely nefa somary hiataka kely eo amin'ny telo na 5 centimetatra eo nitifitra. Ora labanks tsy manino zany efa voako ilay vontsiry, tsy manino zany fa tsy mampaninina azy. Charlie toy zany koa izy fa za nia tsy maintsy mahavoa ilay teboka kendrena mihitsy eo anivony raha tsy zany de tsy mahatombona. Oya tena lasa morentanina mihitsy aho zany, tena nomboka nijery totika avy eo ary tsapako fa toy zany ny fiainako, zay mihitsy ny maizy ary hoe anakapo fa nahoana no nataonao toy zany, na akizitina mihitsy azy zany raha niataka kely fotsiny toy zao na toy zato. Fa zay ny fomba nanambarany tompo any amin'io raha nipetraka teo teo ambonin'ny vallon glouton teo amin'izay niazanay, fa ataoko fa nantsoina hoe Dutton zany saingy noreo votsira mihinana faingana be de antsoko hoe glouton io koa izy ireo raha teny ambony teny hoy anakapo zay no izy, tsy ho nampianatra akory ny fisiny elo raha tsy efa tena azoko antoka ny amin'io. Hitanareo ary no zany raha milaza raha teo ny soratra masina ny amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, nefa ny eto totoy zao na toy zato raha misy soratra masina milaza fa ray zanakary fany masina toy ny hoe misy Andriamanitra telo, nefa eo hitako fa raha ihany misy eo amin'izay. Ahoana no andehanako hitsapatsapa eo amin'izay ihany olo-kafa ny amin'izay lazain'izy ireo ny amin'io ka andray ihany toy zany. Raha indro ny Baiboly fa miteny ny amin'ny fanendrena raha teo sy ny fahasoavana, nefa ny eto tsy maintsy asa ary ny eto fahasoavana de tsy afaka hitorany ito zany fotsiny tsy maintsy voasako mazava tsara tsy akijano zany manerana ny Baiboly, mandrapatonga an'izany mavoa ilay teboka mihitsy. Hitanareo mandrapatonga an'izany mivoaka mazava tanteraka manerana ny soratra masina. Rehefa mijoro eo ary de tena afaka anana finoanany amin'izay ataoko. Hitanareo amin'ny fahalalana fa fahamarinana ny toriko. Hitanareo ary no zany raha misy olona manohitra an'io de efa nodinianareo lalina zany ka lasa fantatrareo tsara mihitsy ny voalazany hoe aiza no anakanana azy. Hitanareo eo mihitsy. Hitanareo ary toy zany ihany ny tsy nataon'Andriamanitra ho mitovy sika mba hahafahantsika fotsiny zay no mahatonga ny tontolony rehetra io toy zany, fa zay no mahatonga ho kizitina ho karazan'olona mora mientana. Tsy maintsy ho araka nitsy ny tsotro zao io amiko ary tena faly aho anio ariva androany amin'izao marainy zao nilaza hoe fantatro fa ny tompo Jesosy dia tsy maty, velona izy ary tena eto mihitsy izy ankehitriny toy zay nateo azy tamin'ny fotoana rehetra teto tany tao Galili na tamin'ny toeran-kafa. Izy ilay zanak'Andriamanitra velona nitsangana manatrika amin'ny toerana rehetra. Zany de ary raha tsy vitako ny raha soratra masina ny amin'izay mety Andriamanitra ara-tantarany no nampianariko ka tsy azoko antoka fa eto mihitsy izy de ho tena ny savritaka atonga ho kizitina be zany ka tsy ho fantatro ny ataoko. Hitanareo ary tsy haiko nilaza amin'ny olona hoe ankehitriny anao an'izao izy na anao an'zato izy, tsy haiko ambara aminareo, tsy malala ny tenako, saingy rehefa fantatra ny nampanantenainy fahataony ka mahita azy manao an'io ny tena de fantatrareo eo zay ijoroanareo. Hitanareo koa hitanareo ny fanaon'Andriamanitra tao amin'ireo plany lehibe de efa fantany tsotro zao ny fomba anaovana ny olona tsiraray ho tena araka ny toetra miavaka satria ampiasa azy ireo amin'io tanjony io izy. Voanandre nareo teo any ramatoa kely io teto ambony teto, Madame Sticker, nira tsy nisy mozika, nanana karazany zavatra kely nitsofiny izy mba azahoan'ny fenkirany na ny notiny na zay mety atsonareo azy ary afaka nijoro teo izy sady nira tamin'ny feo tena ambany ary nakariny lay feony lay samby hoe eny tokony mba hiaino ahirany zany nareo ndray andro any. Atsiraviny zany. Nefa hitanareo efa fantatra Andriamanitra tsara ny fomba nanaovana an'io vehivavy io mba hahafahany manao an'io ary zay no fandehany. Hafa avokoa no nanaovana antsika rehetra raha mahita ny toerantsika amin'ny Kristy fotsiny mantsika ka hitoetra eo ary hanompo azy.
mahita zazavavy kely ambony seza misy kodia eto ah zao marany zao hotahina neny fonao inany makilemainanao ry malala ozatra disy tsy haiko tonono ny teny io rehefa nytononoko dystrophy na inona hoe zay ve le izy ry malala keliko zay ve na kilemainanao sa polio io ny polio fantatrao fa manasitrana zazavavy kely jesosy sa tsy zany izy zazavavy kely tena tsara tarenao ary inoko fa amelanao ho sitrany jesosy omaly ariva reto zazavavy kely roa mipetraka eto reto de voany aretina zay tsy nisy olona nalala mihitsy ny aminy nitsororoko reo ratsatanany kely ary nitsororoko reo tongony kely zazavavy kely roa tsara tare fa sendra fantatro ny reniny sy ny renibeny de na tsy aro voatarika ny anameloka an'io demnia io ah zay mety ho nampahory any reto zazakely mipetraka eto reto teny eo ary teo amin'ny seza misy kodia izy reo zay tsy haiko hoe hatramin'ny oviana fa omaly ariva voarany telefona ny vaovao hoe mitsangana mandedeheny reo zazavavy kely hitanareo fa ny tompo Andriamanitra de feny fahasoavana tokoa teo amin'izy ireo tena tsara mitsika izy tokony akasitraka azy bebe kokoa sika aveo de nandinika aho vao tamin'ny omaly ariva rehefa tonga tany an-trano ka tsy lany fotoana fohy teo am-pandiniana hoe ahoana ny amin'ny fanahy rehefa mivoaka amin'ny olona zany fa lay olona ao anaty no miala tsy maty akory izy fa mbola velona ihany hitanareo velona mandrakizay izy fa re malalatsika zay fa lasany ambadiky zao sarony zao de ao amin'ny vatana zay tsy fatatsika ny aminy mbola tsy voambary zany misy dingana telo ny zavatra rehetra misy dingana ho an'ny vatana mety maty ho an'ny vatana tsy mety maty aveo ho an'ny vatana be voninahitra hitanareo tovy ihany am'ireo zavatra hafa toy ny ray sy ny zanaka ary mifany masina hita ao amin'ny fantsina ray ihany ary ray ihany reo telo reo fanamarinany fanamasinany batisany fany masina ao amin'ny fantsona ray ihany no mahatonga azy ho ray koa lasa ray ihany ny aina ny vatana ary ny fanahy mandeha tsy telotelo zany fa ray reo telo reo fa makasy singana vera telo zoro ary ataovy eo amin'ny masoandro zany fa moka taratra ny am'ireo loko reo na de zany aza ikambana ho ray ihany reo loko fito reo ary raiso ny mena de jereo avy amin'ny zavatra mena ny mena firy ny malala hoe loko inona no hita eo fotsy tsy mahagaga ve fa mivoaka fotsy ny mena raha jerena amin'ny mena ny mena dia mariky ny fanavotana ary ianareo rehefa mijery an'ireo hotatsika mena amin'ny alalan'ny raha mena teo amin'ilay zanany sarobidy Andriamanitra tonga fotsy zany hitanareo koa ilaina nefa nijereny amin'ny alalan'ny raha tsy zany de mbola feny fahotana ihany izy ireo ilayntsika ary ny hoe ho ambanin'ny raha ary rehefa miala amin'ny vatana ny aina de manao ny diany ho any amin'ny toeram-pitsaharany zany ao amin'ny vatana zay araka ny endrika sy ny bikan'izao vatany zao saingy tsy zao karazam-batany zao iaona am'ireo malalanareo ianareo tsy afaka andray ny tanany ianareo afaka iresaka aminy ianareo afaka ijery azy ireo toy ny endrika izy ireo teto ihany satria rehefa teo Mosesy sy Elia ka hitany Petera sy Jaona ary Jakoba de fantany izy ireo raha teo amin'ny tendrombohitra fivatare kanefa vatany zany fa aveo io vatany io rehefa karazana vatany lanitra io rehefa miveriny eto tany zany de mandray an'zay akorany velomany fahiny ary eo zany vao tonga vatana be voninahitra ary io vatany io no ahitantsika ny tombo Jesosy ao amin'ilay vatany natsangana nefa tsy mbola naseho zay ho toetsika ratrizay ho Paoly kanefa fantatsika fa anambatana toy ny vatany be voninahitra sika fa ho hitatsika izy de zay tena endriny tokoa fa reto tanana antitra miketrona rehetrareto sy reto nofo efa ravo reto dia hiala eo amin'ny sehatra ka hakatoerana ny famirapiratany fatanorano ianareo lay antitra sy vavy antitra tsarovo zao io de ity de mariky ny fahalavona lay fahanteranareo fa ny eo amin'ny fitsanganana de tsisy marika maneho ny fahotanana de ray azy fa nahoana Andriamanitra nanao anareo toy izay nataony netiny teo amin'ny taona anankiray ianareo rehefa tratranareo ny 2 ny 3 taona teo no natsara anareo indrindra ny sakafo ianareo ary ny anatanjaka salama tsara ka olona feno hery be ny endrika areo teo fa orin'izany de lasa
feniketriny ianareo hitanareo fanakatoerana amin'ny fahafatesana fa eo amin'ny fitsanganana ho fafana ny fahanterana rehetra. Eto ampijerena an'ity mpitoro teny zokiolona matoko sy ny vadiny ty ah, efa 20 taona izy ireo ataoko fa zay rahalahy sy ranabavy-kidy zay efa mpitoro filazantsara talohany naterahako angamba zany efa efa lahianitra ary mahita azy ireo mipetraka eto tony mpivady efa zokiolona feny fiadanana ary raha eritreretiko fotsiny mety hoendrika izy ireo eo amin'ny fitsanganana reo fiketrona ny fahanterana, reo tanana mangozoozo sy mangororo sy mangovotra reo volo fotsy dia ho voatelo n'ilay famirapirata ny fatanorana. Tena tsy mahafaty antoka ny manompo ny tompo, teny zany tokoa. Ahita sika andray androany manontany tena aho raha tonga eto Rosela Griffin, tiako ny anasa azy mba hilaza teny vitsivitsy fa zatovy mpisotro zay vao sitrana tamin'ny teto taona vitsilasa zay ka mety ho fanampiana ho an'izay mpisotro eto zany voaterinody izy tamin'ny maraina eny ary tranga mahagaga zany omaly hariva efa nanao anakapo hoe tokony anasa azy ilaza zavatra ho nataoko zany raha fantatro fa andeha izy tamin'ny maraina koa zavatra maro no tiako reny olona eto amin'ny tabernakla. Ankehitriny misy olona atao batisany rano veto any maraina andeha hoe jerena 2, 3, 4, 5, 6 eo amin'ny enina eo na 7 natao batisa fa aoriny zao lesina ho an'ny sekolalady zao no anateterahana ny batisa eny la efitrano fanaovany anabavitsika Arnold sekolalady ho andro zaza madinika eo aminy de nalaina taminy fa anao fotsiny sika raha sitraka ao zany raha nabava Arnold saiko voatery zay ny amindran'io ho amin'ny andro manaraka satria tsy manana efitrano anaovana sekoly sika fa amaky soratra masina vitsy eto afaka minitra vitsy ho an'ny ankizy madinika ka anome azy ireo koa zavatra hodininy fa amin'ny alady ho avy zao no anoizanao ny fivoriana fanaonareo sy ny sekolalady. Ankehitriny tiatsika nilaza fa indro misy zavatra hafa tiako lazaina ny maraina nilaza tamin'izy ireo ah mba tsy hanao an'izao nefa nataon'izy ireo ihany zany hitanareo de lay fanatitra omaly hariva natao ah eny nisy fanatitra nilaza tamin'izy ireo ah mba tsy hanao an'izany hitanareo fa izy ireo nefa nataon'izy ireo ihany zany fa tamin'ny tsy nalalan'io ah raha tsy efa niteny tamiko bili fa Doc Karalahako no nitondra an'izany teo aminy tany an-tranony ary mbola tsy nisaiko zany hatreto ataoko anefa fa nisy naplaza fa eo amin'ny $300 eo zany na mihoatra kely ny $300 zay ve tsaronao very Doc hoe firy ahoana hoe rahalahy 320 misaotra anareo betsaka eny efa ela ihany na nipoko fantatrareo zany fa ny mpitantsoratra zay manatriketo nareo sasany eto any maraina dia malala ny vola laniko am'izay rehetra misy ah raha ao an-trano ah dia mandany mahery $100 isan'andro eo amin'ny toeram-piasako sy ny maro hafa mba hisahanana an'ireo mosara sy ny sisa alefa maneran-tany zay no lany ary te ilazan'izao aho fampirisihana anareo manatriketo na izany azy raha ny isan'ny olona io ny fanatitra be indrindra tamin'izay efa voaraiko teo amin'ny fiainako azonareo an-tsaina ve fa manodidina ny $2 isan'olona eo zany amin'ny ankapobeny fa ny akamaroan'ireo fanatitra rehetra any amin'ny asa fitoriana any velany de manodidina ny 220 na 525 isan'olona amin'ny ankapobeny kanefa $2 isan'olona ny eto amin'ny ankapobeny satria fantatro fa tsy tafiditra-reo eto tsy tatazana nrakitra ny velany nefa tsy vitanareo ny anesika olona 300 amin'ny toerana kely toy zao tsy noko loatra fantatrao ve nisy seza azo petrahana eto amin'ny tabernakla raha lany vilona olona 300 eo koa dia hitanareo fa manodidina ny $2 isan'olona fantatr'Andriamanitra fa akasitrahako zany misaotra anareo betsaka fa andeha avetrany ao amin'ny asan'ny tompo zany misaotra anareo noho izany ary ho an'ny raha misy olona sasany voatery ny andeha alohan'ny rariva noho ny faza fony anody omaly hariva nisy vatakely nipetraka teo anolohan'ny varavarana toy zao ary andiana vatomamy mitao ataoko fa nisy olona nanome an'izany fantatrareo fa tena tia vatomamy ah tiako tokoa zany ary nisy anabavy teto zay tsaratsara ny tsy hanonako ny anarany tena sakaizan'ny fianakavianay izy
ary namela fanomezana ho mariky ny fitiavana izy ao amin'ny reniko ho asy Billy. Tsy fantatrao raha nabavy hoe toinona ny akasitrahako an'izany ary tonga raha-potoana tokoa zany ary misy zavatra maro mahalala tsara ianareo ary azoko antoka fa mahalala tsara izy koa de mahatoky fotsiny aho fa ahitany tsiraray aminareo betsaka tsy tamboisaina izy. Ireko no mba ahafahako mandeha any an-trano tsiraray aminareo ka hijanona kely eo aminareo fotoana foy iresaka aminareo. Tiako ny anao an'izany kanefa zany fantatrareo ny amin'io tsy misy fotoana hijanonana mihitsy. Voatery mitsirika etsy sy aroa zahay. Raha ny marina aorian'ny fivoriana io hariva mihitsy raha sitrapony tompo dia andao ny firenena raha vao tapitra ny fivoriana. Tsy maintsy mivoaka aho alohan'ny amin'ny 12. Misy fotoana ny fanomezako amin'ny 12 fa maro amin'izany no ananako ho an'ny rahariva ary za mafantatrareo ny amin'izany. Mitotsy akijanona fotsiny zany. Misy olona marary efa ho faty ary matetika no makeo amin'ny toerana iray ary mbola eo fotsiny dia misy olona miditra manao hoe fantatrao ve Rahalahy Branham? Tsy fantatro fa ifantsitra ho faty tao amin'ny hopitaly raha indro fa tonga ianao ka nivavaka ho ahy na nasitra anany tompo. Jamba raha niona taminao teny an-dalana dia nisy fahitana tamin'io andro io hitanareo ary tsy malala mihitsy ny amin'io nefa teo petreretana an'izao fisainana mahafinaritra zao ary Rahalahy Gann hoe ndray androany rehefa vitako ny toroteniko farany ka nataoko nivavaka ho an'ny olona farany zay tia ny tompo ivavahako de ho any an-trano aho fa amin'io maraina ny fitsanganana io ho andro toinony zany ho fifaliana raha hoe aho amin'ny fotoana isehon'ilay mpanjaka vaviny Seba ka ho hitako ny fitaomana nananany ahitany Billy Graham iseho eo ny fitaomana nananany Oral Roberts sy ireo hafa rehetra ireo Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox sy ny sisa aveo dia ahitan'ilay andiako iseho eo ho fifaliana re zany eo ny fotoana hanomezana satroboninahitra mariny zany ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra antenaiko fa anana tampitrisany maro eo ary ankehitriny tsy maintsy makany ampitan-dranomasina ato ary ankehitriny raha ny farafahalalako raha ny fivoriana ataontsika eritrereto fotsiny zany eo amin'ny faharoa tapitrisany fanahazoko ho an'ny Kristy ary antenaiko fa hita maro tokoa isa tapitrisany maro azo eny ny fanaovana batisa ankehitriny ny fotoana ny fanomezana sy ny sisa eny misy hatrany zany aorian'ny fivoriana raha misy fotoana hiverenanareo ho amin'ny fiaonana manokana na ny hafa toy zany de antsoa fotsiny ny mpiandraikitra de Rahalahy Mercier etona ilayntsika ny mametraka karazana fomba fiasa arahina fantatsika zany ary Rahalahy Mercier izy no mandray an'izany antsoratra soratany arakaraka ny atongavan'izy ireo zany ary raha voatapitra ireo fotoana ny fanomezana ka efa nandalo avokoa izy rehetra za rehefa tonga de miantso azy ka miteny amin'ny hoe vitako ty andiany ity ary omeny andiany hafa indray de lasa indray hitanareo ko de io bro io no mandrindra ny asa rehetra ary fatany tsara ny fomba fandrindrana zany mba ahafahany mampiditra ny tsiraray zay afaka hiditra hitanareo ko dia tena falitsika raha manana ny fiasan'io bro kely io toy zany ko dia zao fotsiny Butler 2:12 ka zany na raha miantso ny Jeffersonville ianareo de miantso fotsiny ka izy ireo no amaly anareo eo ao amin'ny bro ary misaotra anareo betsaka ankehitriny andesika aloha kely ny anokafana ny tenin'ny voata tsarovy anefa fa raha voatapitra zao fivoriana zao sy ny fanaovana batisa hoeto Billy mba hizaran'ireo karatra fangatambavaka ho an'ny rariva eny rariva satria misy fivorikariva ny alahady ariva ny akamaroan'ny olona eto an-tanàna dia ho any amin'ny fiangonany avy ny any Louisville sy ny manodidina ho any amin'ny fiangonany avy izy ireo kanefa saiko ireo zay avy any ivelany any no eto noho zany ataoko fa afaka anao laram-bavaka lafy sika angamba rariva ka hivavaka ho an'ny tsiraray matoky afa ataontsika zany efa maromaro ny karatra fangatambavaka voazara everiko fa omaly ariva taoriny no omaly ariva tona tsiaro tena efa andeha anidina samy rery hainareo tsara ndresahana ny fahitana fotsiny fa fentanana indray nitsangana tato amin'ity tabernakla kely ity manana zazalahy kely eto tena mbola zazalahy izy Joseph kely vao telo taona eo izy ary tamin'ny fotoana nampiobiny olona rehetra indro sy fanazakazaka nakeo anivo lalatsara de natsangana ny tanany ary nanomboka niobo sy ny derany tompo izy teo anivony lalatsara tetsy ary ataoko fa tamin'ny maraina izy no niady tamin'ilay nabaviny kely ary nikakery ny tanany koa niteny tamin'ny hafa ny fiobiana de tsy asoa azy loatra raha mbola izany ihany no ataony la reo ankizy kely reo aina izy ireo mihitsy ny anakakezana anareo saty zany saingy mazava ho azy fa zao nisy teo nahitan'ireo sasany nanao an'izany fotsiny izy de noveriny fa zay koa ny tokony ataony ary naka ohatra teo amintsika angamba izy
ny am'izay nataontsika. Ankehitriny ananatsika amin'ny sokatreto ny teniny. Eny, andesika resaka amin'ny fotsiny ny amin'io ka mba Andriamanitra malalo, raha indro fa manatona anao zahay ankehitriny amin'ny mpanajana, amin'ny mpilaminana, amin'ny mpamatorana, ary amin'ny finoana fa miaino ianao ka amaly vavaka, satria manatony zahay amin'io anarany zanakao ampy loatra io, ny Tompo Jesosy, lay tsy mety diso sady nanome ny teny fikasana fa raha mangataka zavatra amin'ny ray amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany. Koa dia fantatray fa zahay angatanay mihitsy no ho azonay, satria manatona amin'ny anarany zahay, satria tsy misy anarakafa ahafahanay manatona anao, ry Jehova Andriamanitra mahery sy lehibe o. Ary ao amin'ny fahasoavany no anatonanay, tsy hoe milaza tena ho mendrika na amin'inona na inona, fa noho ny nanaovany fanavotana ho anay tamin'ny nahafatesany ho anay ka namafany otanay, ary tsapanay fa afaka injoro voamarina eo anatrehanao zay noho ny nahafatesany. Zay ny finoanay, ary tsy misy zavatra ratsy angatahanay fa zay asony tsiraray aminay. Noho izany, ry Tompo Andriamanitra, miresaha aminay amin'ny alalan'ny teninao, ary miresaha aminay amin'ny alalan'io feo io mba ampahafantatra sy ampahalalanay zay fomba tonga anay ho lehilahy sy ho vehivavy na ho zazalahy na ho zazavavy tsaratsara kokoa, amin'ny fahafantarana fa lay varavarambe eo amin'ny fahafatesana isaky ny mitempo ny fonay dia mihamanatona fitempo anankiray an'io varavaran'io zahay, zay tsy maintsy andalovanay rehetra. Ary koa amin'ny fahafantarana fa rehefa ho tongany ny tena dia tsy misy anjara hafa intsony ahafahanay mihavana, tsy afaka anana an'izao anjara nananay ankehitriny zao intsony zahay. Ary noho ny tsy fahafantaranay ny fotoana makinay an'io faritra mampisaraka io, Andriamanitra, tongava faingana aminay aravereno aminay ny fahatsiarovatena mba hanananay sy alalanay ny fomba fanatonana anao, ka hitaraina ny amin'izay maizy anay eo anatrehanao, ka angataka famindrapo. Ekeo zany Tompo, vahoaka manan-javatra ilainy zahay, ondry zahay, mitady an'ilay mpiandry tarika anay amin'izao fiainana zao, amaky ny loasa aliko ny fahafatesana. Toy izay voalazan'i Davida fa iny hoe tsy atahotra aho rehefa ho tonga eo amin'io toeran'io, satria lay mpiandry no hitarika ahy amaky an'io toeran'io, mandra-pahatonga ny tongotray tena hijoro tsara eo ambonin'io moron-drano be voninahitra io, eo amin'izay ampiala lavitra anay amin'ny fahanterana sy ny aretina sy ny fahoriana ara ny fahafatesana, ka ho afaka mandrakizay zahay eo. Mitenena Tompo, ity zazavavy mananendrika mirany ity, olo tiany izy mipetraka eto anoloko amin'io seza misy kodia io, tsy afaniala tsotro zao teo amin'ny masony ny ahany io, fa malemy tanteraka izy noho io polio io, de zay nataon'ilay ratsy taminy, Andriamanitra, ento ho an'ity malala kely ity ny fanafahana. Ekeo zany Tompo, tsy ho azy ihany fa ho an'ireo hafa zay miandry ihany koa. Aoka ny fananao masina anandratra azy ireo avo de avo anio maraina, mba hanivatsivany izy ireo ny feo ny fisalasalana sy ireo sakana rehetra noho ny fahotana, mba ahafahany fananao masina hiasa eo aminy ka nasitrana azy ireo. Ekeo ireo zavatra ireo Tompo, satria angatahanay ho voninahitra ao, ireo fitahian'ireo amin'ny anaran'ilay zanaka Jesosy Kristy.
amen. Ankehitriny nisy loha hevitra ny vidiko anio maraina, ary ho anareo zazamadinika mamelara maka ny fotoana rehetra ho an'ny lehibe sy ny tsy nafahanareo nianatra teto tamin'ny maraina, nefa tiako ihany koa ianareo raha andre ny zavatra tiako hovakiana. Fa tiako zao maraina zao ny amaky avy ao amin'ny Samuel voalohany toko 7, ary ny lohahevitra tiako raisina de enoy ny feony, zay fanaraka tsara amin'ireo zazavavy kely sy lehibe, amin'ireo zazalahy kely sy lehibe ho an'ny rehetra. Tsarovy ilay lohahevitra fa enoy ny feony. Ankehitriny ho anareo zay eo ampamadiana soratra masina ao amin'ny Samuel voalohany toko 7, zao no vakin'ireo 110 Ary Samuel zaza nanao fanompoim-pivavahana tamin'ny tompo teo anatrehany Ely, ary tamin'izany andro zany efa nahalana ny tenin'ny tompo. Tsy nisy fahitana niseho loatra. Toinona ny tiavako hijanona kely eo amin'izany. Angamba amin'ny manaraka mandona tsotro zao zany. Avelao amaky an'izany ndray anio andinin'io. Ary Samuel zaza nanao fanompoim-pivavahana tamin'ny tompo teo anatrehany Ely, ary tamin'izany andro zany efa nahalana ny tenin'ny tompo. Tsy nisy fahitana niseho loatra. Hitanareo ve ny fahitana nisy tamin'izany? Tenin'ny tompo nomena amin'ny vatany zany. Hitanareo? Ary nahalana ny tenin'ny tompo. Ary tamin'izany andro zany raha nandry tao amin'ny fandriny Ely, efa paina ny masony ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra tao amin'ny tempolon'ny tompo zay nisy ny fiaran'Andriamanitra, ary Samuel efa nandry. De niantso an Samuel ny tompo, ary izy namaly hoe, inty aho. De niazakazaka anakeo amin'ny Ely izy ka nanao hoe, inty aho, fa miantso aho ianao. Fa hoy Ely, tsy niantso aho, andeha mandriana. De lasa nandry izy. Ary ny tompo niantso azy ndray hoe, ry Samuel. De nifoha Samuel ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, inty aho, fa niantso aho ianao. Fa hoy izy, tsy niantso aho anaka, andeha mandry any. Ary Samuel tsy mbola nalala ny tompo, sady tsy mbola nanehoana ny tenin'ny tompo izy. Ary ny tompo niantso an Samuel indray fanotelony. De nifoha izy ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, inty aho, fa niantso aho ianao. De fantatry Ely fa ny tompo no niantso ny zaza. Ary hoy Ely tamin'ny Samuel, andeha mandry any, ary raha tahiny miantso anao izy, de valio hoe mitenena tompo, fa mihaino ny mpanomponao. De lasa Samuel nandry tao amin'ny fandriny, ary avy ny tompo. De nitsangana ka niantso tony teo ihany hoe, ry Samuel, ry Samuel o. De namaly Samuel hoe, mitenena fa mihaino ny mpanomponao. Ny feo an'Andriamanitra. Zavatra tsy fahita firy ny fandrenesana ny feony tamin'io andro io. Hitanareo fa tsy nisy fahitana ny seho. Ary
zavatra tsy fahita firy zany lay tena feo an'Andriamanitra, satria nanalavitra an'izany ny olona, nanana fiangonana izy ireo tamin'izany andro zany izay tsy nanaraka ny didin'ny tompo. Nanana mpitoroteny izy ireo na antsoina hoe Ely, ary nanalavitra an'Andriamanitra izy ka zara raha nampianatra fotsiny an'ireo didy izay tian'ny olona ninona. Moveka tsy azo ampitahaina amin'izao andro zao zany. Nampianatra ny olona fotsiny izy ary naka n'izay anjara tiany, dia navelany naka n'ireo anjara kena tsara indrindra tamin'ny reo fanondronany ny zanany avy tamin'ny fanatitra, ka tonga teo amin'ny faritra hoe ny fanatitra no tena lasa zava-dehibe. Ary Samuel toa niseho nanamaivana ny fomba fanatanterahany didin'ny tompo izy io, ka lasa tsy fahita firy ny tena tenin'Andriamanitra. Toy izany koa ankehitriny, makany am-piangonana isika ary hitantsika fa makao ny olona sady manao karazana hetsika lehibe mirona amin'ny hoe te hanampy isan'ny anaram-piangonantsika isika amin'ity taon'ity, eto ny taratasinareo avy any amin'ny fiangonanareo hafany ary mikambana aminay. Fa misy teny fanevany hoe ray tapitrisa ambony ho an'ny 450 sy ny sisa toy izany, mika miezaka ny oatra ny anaram-piangonana hafa. Ary noho nanaovantsika an'izany dia navelantsika ho ravo ireo fefy hita ao amin'ny Baiboly. Nanalavitra isika ka lasa nampianatra zavatra maro hafa. Mpaminany maro no efa niteniny amin'ireo andro ireo, ka ny fampianarana dia lasa ampianatra ny fampianaran'olombelona fa tsy ny fampianaran'Andriamanitra. Ary betsaka tokoa ny hitantsika amin'izany, ary efa nisy zany hatramin'izay, ka mandraka ankehitriny lasa zavatra tsy fahita firy ny tenin'ny tompo. Ny hoe misy olona keo ka hanao hoe zao ny lazain'ny tompo. Eny, maro ny fakatahaka an'izany nisy teo amintsika. Tena miasa tokoa Satana. Nefa taona maro lasa zay natahotra nilaza zany ny olona raha tsy avy amin'ny tompo io, fa amin'izao andro zao tsy miraharaha izy ireo. Zavatra tsy fahita firy anefa ny hoe mandre ny tenin'ny tompo, ka mahita olona afaka ilaza hoe ny teny tamiko ny tompo. Tsikaritra fa tsy eo amin'ny olona intsony zany, ka sarotra ny ahitana fotoana mba andrenesana azy ireo milaza hoe ny teny tamiko ny tompo. Fanao n'ireo lehilahy sy vehivavy fahiny anefa ny nivavaka nandritry ny alina, ary narindra ny tsara ny tokantrano mba ho araka ny lamina hita ao amin'ny bokin'ny tompo. Ka Andriamanitra ny voalohany tao a-tokantranony. Hitanareo fa be loatra ny zavatra alefantsika alohan'ny tompo. Tsy afaka anao fivoriam-bavaka ianareo satria misy an'i Ramsey Godfrey ariva. Tsy afaka anao fivoriam-bavaka ianareo satria misy Nous aimons Jésus ariva, na zay karazana fahadalana ratsy toy zany zay mandany ny fotoantsika, ka lasa tsy manam-potoana ianona ny feon'ny tompo. Ary ireo zay milaza ny tenany ho kristianina mandohalika mivavaka kely fotsiny toy zao izy ireo, toy ny fanaony ao an-trano: Tompo, taio aho sy ny fianakaviako ary miaia anay tafandriamanitra. Dia mifony ampitso maraina ary manao hoe tario lalana fotsiny zay amin'ity andro ity ho tsara neny androany. Tokony hiandry ny tompo sika. Hitanareo fa isika foana no miteny, tsy omentsika anjara ny teny amaly antsika izy. Fa raha mivavaka sika ka mivavaka mandra-pahatonga ny fanahintsika ho tafiditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia aoka aveo ho tony fotsiny ary mianono feony. Saingy be loatra ny feo misy ankehitriny zay manalavitra ny feon'ny tompo amintsika.
misy ny feon'ny fahafinaretana. Maro tokoa ny olona miaino an'io, dia eo amin'izay ahafahany mandeha sy manana fahafinaretana. Ary maro amin'izy ireo no milaza tena ho kristianina. Raha vao misy karazana fampisehoana rock and roll, tsy afaka iantsotro zao ny an'Andriamanitra izy ireo, milaza izy ireo hoe fa kristianina namaky andiny iray tao amin'ny baiboly androany, eny Jesosy nitomany dia izay. Toy izany ihany ny ataony. Fa eo raha ny hoe tena andoalika sy vavaka, manan-zavatra maro loatra atao izy ireo, maro tokoa ny feo eto amin'izao tontolo izao. Maro tokoa ireo zavatra manitona ny fisainantsika hiala amin'Andriamanitra. Ary omaly rehefa nakao amin'ny toeram-pivarotana lehibe anankiray izahay mivady mba hividy sakafo, dia nandeha fainganao satria efa tara tamin'ireo fotoana ny fanaovako sy ny sisa ary nikoropaka faingana ka nisy tovolahy kely to tsy ampy torimaso teo, ary nisy tovavy kely tonga teo nanao an'ireny karazana pataloha kely reny zay natao an'ny lehilahy. Zany tokoa izy reny satria ho an'ny lehilahy nanaovana an'izany. Ary milaza ny baiboly hoe fahavetavetana eo mason'Andriamanitra ny fanaovan'ny vehivavy an'izany. Ary feno lokomena teo amin'ny molony, ary ny masony toy ny tsy ampy torimaso, dia hoy izy io, aiza ny misy an'izao sy zao tamin'ny tovolahy kely io. Hoy izy, aiza ho enao na aizako an'izany. Dia hoy izy io, tsaronao tsara fa tamin'ny enina voanody androany maraina, nefa latsaky ny 12 taona izy io. Jesosy anefa tamin'ny 12 taonany, izay ohatra ho antsika, nilaza hoe tsy fantatrareo va fa tsy maintsy manao ny asany raiko aho. Tsy mahagaga raha tsy fahita firy ny feon'Andriamanitra ankehitriny. Tototra zany no ireo feo marobe isan-karazany, ka zavatra maro tokoa no manetsina sy manalavitra an'izany. Tonga eo amin'ny faritra mihitsy hoe manadonto an'ireo taovam-pandrenesantsika io, ka lasa tsy afaka mandreny feo an'Andriamanitra isika. Ireo taovam-pandrenesantsika ny eo amin'izay tokony hanetsehantsika ny tenantsika, ka atsapana fa lehilahy sy vehivavy ane nareo, ary noharian'Andriamanitra ka napetraka eto mba hanompo azy. Zao anefa ny feo an'ny Satana sy ireo mpamina ny sandoka. Meteza ho moderna. Toy izay nolazaiko andro vitsivitsy zay, raha ka ty am-piangonana nalefako ny radio ary nisy fandarana avy tao Louisville, reko nilaza fa mampianatra ny zanany izy ireo any am-piangonana mba isotro araky ny antonony. Ataony ho moderna izy ireo mba tsy ho lasany amin'ny hoe diso tafahoatra. Kristiny tokony ampianariny azy ireo fa tsy ny fisotroana, fa izany dia amotika sy andravo ary animba tanteraka an'izay mety ho tokantrano. Ahoana no ahafahan'ny feo an'Andriamanitra hiteny eo amin'ny fianakaviana zay mamy no whisky ka donto sigara sy ny toka ny fisainany ary ny firendrarendrana nandritry ny alina. Zay olona miandry an'Andriamanitra dia miditra ao amin'ny fanatrehany, ary fidirana ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia toy ny fivoahana vao maraina be rehefa feno andro sy manimpofona ny zava-maitso. Rehefa mifanena amin'ny fanatrehan'ny olona toy izany ny tena dia fantatrareo fa niaraka tamin'Andriamanitra izy ireo. Hoy ny vadiko tamiko rehefa naketo zay tamin'ny maraina. Hoy izy, ry Billy, tsy milaza an'izao akory aho mba hadokafana olona, nefa hoy izy omaly hariva, ataoko fa zay na andray hariva. Hoy izy nipetraka teo anilan'ny tovavy kely amisa, ary nisy ramatoa kely anankiray nanao satroka bonetra teo andohany. Hoy izy, ary afaka nilaza ny tena fa niaraka tamin'i Jesosy io vehivavy io, satria nale mifanahy izy io, feno famorana ny fanahiny, nazava ny tavany, tsy nisy ota na nytoy zany na feno nambadika na nytoy zany.
teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy io. Tsy domelona noho ny whisky sy ny paraky, ary reo rehetra karazana zavatra misy amin'izao tontolo izao ny taovam-pandrenesany nahazo famelobelomana noho ny fanatrehan'Andriamanitra izy io. Teo am-pamakiana ny Baibolina, teo am-pandiniana ny tenin'Andriamanitra. Fa isika Amerikanina moderna, inona no ataontsika? Milazy nefa ireo mpaminany sandoka mambadiky ny pilipitra fa mety any zany. To mahatsiaro voatosika ny lazan'izao raha diso Andriamanitra ne hamindra fo amiko. Fa resy lahatra fa maro amin'izy ireo tsy malala n'Andriamanitra. Nefa tsy velona mihitsy ambony kokoa noho ny pastorany ny fiangonana. Tsy mahagaga raha milaza ny soratra masina hoe ireo mpiandrondry ireo toy inona nanaparitany an'ilay andian'ondry. Loza ho azy ireo, fa sampany tsy mamovoy izy ireo ka ongotana sy odorana. Koa dia maro ny zavatra mahatonga ny taovam-pandrenesan'ny olona ho domelona ankehitriny. Kanefa eo anivon'izany rehetra zany, na dia eo aza ny zava-mahadomelona rehetra sy ny feo rehetra izay misy eto tany amin'izao andro izao, ny sasany amin'izy ireny dia ny feo ny fahafinaretana, ny sasany amin'izy ireny dia ny feo ny fahotana mba ametsena ny olona. Kanefa na dia eo aza zany rehetra zany, mbola mitoetra hatrany ny fahamarinan'Andriamanitra zay mandre ny feoko ka manaraka. Zay lehilahy na vehivavy iaino ny feon'Andriamanitra, mbola miandry ny resaka amin'izay olona tsiraray hanokatra ny sofiny mba iaino ny feon'Andriamanitra hatrany Andriamanitra. Raha misy olona zay tsy pastora, matetika ny olona milaza hoe tsy afaka anao an'izao ve ianao, tsy afaka kelikely ve ianao, tsy afaka anao an'izao ve ianao. Tiako ny anao an'izany. Kanefa tsy maintsy mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha tiako ny anao zavatra araka ny tokony ho izy. Dia hoy ny olona, Rahalahy Branham dia tsy tia miaroaro amin'ny olona. Tsy zany akory. Tiako ny olona saingy misy amanarivony izy ireo, fa tsy maintsy mijanona eo aminy aho mba ahitako an'izay ilainy ambarako azy ireo. Anoany eno zao, anan-javatra omena anareo izy, izay tia no fantarinareo ny amin'io. Ry pastora, aza manao mihitsy hoe sahirana loatra ka tsy afaka hijanona eo amin'ny fanatrehany mba hiaino ny feony. Miazona ny teniny hatrany Andriamanitra, ary na ratsy toy inona ny fahitana ny andro, na toy inona mety ampianariny fiangonanareo zavatra mifanohitra amin'izany, mbola maniry ny resaka amin'ny fe malefaka eo hatrany, eo amin'izay rehetra iaino azy Jesosy Kristy. Vonina hatrany ny anao an'izany izy, raha toka mampitony ny tenantsika fotsiny sika, saingy tataitra sika ary tonga tampoka eo manao hoe ery pastora, afaka mikambana amin'ity fiangonana ity ve fiangonana ino any avianao, zao sy zao. Eny eto aty aminay ny taratasinao. La, afaka mikambana amin'ity fiangonana ity ve mandrosoa eto aloha fa amafazana rano kely ianao, ary soratana ao amin'ny boky ny anaranao dia ho rasitanana fa tafiditra amin'ny fiangonana. Jenefa manana lamina tsara kokoa noho izany ny vondrona masonika. Marina zany. Ny vondrona masonika sy ireo vondrona hafa rehetra ireo dia mety tsara, kanefa tsy tranon'Andriamanitra trano izy ireny, dia eo amin'izay toerana hitenenan'Andriamanitra. Reny vondrony reny dia miezaka ny hahatonga anareo ho tsara fietsika, fa Andriamanitra kosa manao anareo ho marina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zanany. Eny, fa mbola volana saina no hita eo amin'izany, fa Andriamanitra manana fahaterahany indray ho anareo. Kanefa eno ilay feony tony sy malefaka, ianareo vahoaka rehetra izay milaza tena ho kristianina, atao votony eo anatrehany tenanareo. Aza velanakana ny sasalovia, aza velanakana ny asa, aza misy avelanakana anareo, aza vela isy alalany ataonareo, mandehana fotsiny eo anatrehany, makanesany analany, miata eny amin'ny sisin-dalana, midira ao amin'ny efitrano miafina ary arindriny ny varavarana. Rehefa any an-tsekoly ny ankizy dia mandole eo, nandre karazana feo maro tetsiteroa ianareo, kanefa mandole fotsiny ary mijanona eo mandra-pangina an'ireo feo reo, ka manomboka tafakatra ianareo. Anovo anareo zany, ahatonga anareo afo zany,
toy ny nataony teo amin'ity Samuel kely ity. Iteraka zavatra aminareo zany raha toka ataonareo fotsiny. Eny ahatonga anareo arak'izay tokony ho maizanareo zany, ahatonga anareo karazana kristianina arak'izay tokony ho maizanareo. Ankehitriny andeha ajantsika eo ny amin'ity andro moderne ity, mba hiverenantsika amin'ny andro efa lasa. Andesika hiverina tamin'ny andro fahiny. Fa io feon'Andriamanitra io dia tonga teo amin'ireo olona nanana karazam-piainana isan-karazany tamin'ny taona rehetra. Na dia mpamboly azy ianareo, na dia mpanjaitra kiraro azy, na inona mety maizy ianareo, mbola miteny Andriamanitra. Raha mpanoty ianareo, raha mpivarotena najanga, raha mamilava na lay hoe mpikambana anarany ao amin'ny fiangonana, anarany na zay mety ho maizy ianareo, mbola miandry hatrany ny iteny aminareo ny feon'Andriamanitra. Mieritreritra ny amin'ny Mosesy eto, fony izy 20 taona, ka fiofanana teolojika 20 taona no nananany, ary nalala ny soratra masina izy, nalala azy ireo tsara, ary nandray teny fikasana izy hoe izy no tonga mpanafaka ho an'ny vahoakany. Na dia teo azy anefa zany, raha ny fahalalany fotsiny soratra masina sy ny nampikambana azy tao amin'ny fiangonana ara-pomby iray tao amin'ny fiangonana moderna tamin'izany andro zany io, dia izy mihitsy nandray an-tanana ny raharaha ka niezaka nanao an'io. Nisy Egiptianina ny vonony. Hitanareo ve ny ataonareo rehefa tsy miaino an'Andriamanitra? Isavoritaka tsotro zao ianareo. Ary raha ilaza ny devoly an'io maraina hoe aza manaiky atao batisy, isy anankiray ilaza hoe ataovy amanaraka zany. Ngony anankiray tsaratsara ho anao ny maso tsara ny zavatra ataonao, ary ilaza ny anankiray hoe tsy anao an'ireny fahafinaretany reny tsony ianao. Ny vahaolana natokana amin'izany dia ny fitondrana an'io eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa to tsy mety manao an'izany ny olona amin'izao andro zao. Ary Mosesy naka hevitra tamin'ireo raby mahay indrindra izy, saingy efa lasa ara-pomba sy nangatsika izy ireo. Eno ny tantara nataony reniny tamin'ny nanafenana azy tao amin'ny fiara zozoro, sy ny amin'ny tsy nafahan'ilay mamba lehibe nikasika azy, ny amin'ny dinany tsingevana teo amin'io renirany io, ka izy io zaza kely io. Nefa reo mamba masika dia lasa natavy be ho an'ny zaza madinika no ilazako zany. Natavy izy ireo noho ny finanana ireo zazakely madinika. Teo ireo vehivavy mifaraingorona masika, vehivavy polisy zay tsy mbola niteraka, ka tsy malala an'izay mety ho fitiavan-janaka, fa mivoakeny fotsiny izy ireo dia raisiny ary vonono ireo zazakely madinika ireo. Dia ariny ao amin'iny lasa natavy tsotro zao ireo mambo ireo no ireo zazakely madinika ireo. Kanefa nataon'Andriamanitra tao am-polo lay reny, na dia zany aza ny ametraka ny zanany teo amin'ny fahafatesana mihitsy. Tsy hitanareo ve fa tadido Kristy zany nakeo amin'ny fahafatesana mihitsy izy. Araha nakeo amin'ny fiara zozoro kely netiny io ny teny io ny tsiraray tamin'ireo mamba masika ireo, mba fantatrareo moa ny antony tsy nahafahany izy ireo namonan'io. Nahoana izy ireo tsy afaka ninana n'io zazakely madinika io? Nisy anjely nakatoerana teo. Miala eto. Nahoana no bakon'Andriamanitra ny anjeliny mba hiambina ny vahoakany. Aza matahotra ianao ry malala, miambina anao Andriamanitra. Mety mezaka manao ny ataony aminao ny devoly, kanefa lehibe kokoa Andriamanitra. Hitanao koa dia voaterina nalavitra faingana ny fiara zozoro ireo mamba, efa nalala ny amin'izany rehetra zany ihany anefa Mosesy. Ary na dia teo aza ny fifanana 7 taona sy ny tany anefitra, mbola niezaka hatrany ny andray an-tanana ny raharaha izy. Fatatsika ny Baiboly dia izay lazain'Andriamanitra fahatao. Nefa dia mbola osika fa eny toy zao nanaovantsika an'io. Efa tsy misy tsotro zao ny andron'ny fahagagana, malalisika fa tsy mino mbola hita azy reny. Ary mino sika fa efa lasa ny andron'ny fahagagana, ka ny famafazan-drano dia mety toy ny fanitriana ihany, ary ny ray zanaka ny fanay masina dia mety toy ny anaran'i Jesosy Tompo ihany. No zany sika dia mirona ho amin'izany ny hafa rehetra, ka no toy zany koa sika. Efa lehilahy miaramila Mosesy, ary ny hevitra izy fa lay fomba nanofanana azy ho lehilahy miaramila zay
nafahany nanintsitra ny tanany tsotro zao ka nahafaty andreo Egyptiany reo de tovy any am'izay mety ho vitan'Andriamanitra. Mba efa nietreretinareo ve zao manameloka ny Mosesy ho namono lehilahy ray ny rehetra nefa niverina teo ambany osotro ny fanyamasina izy ka namono azy rehetra nefa tsy nisy nilaza zavatra any amin'io. Novonoiny avokoa ny miaramila ny Farao. Saingy Andriamanitra no tao am'izany, tsy tao am'ilay nataony voalohany Andriamanitra. Ko de feno fiambona tsotro zao noho ny teolojian'ny fiangonany Mosesy. Fa izy no Farao manaraka. Ary hitatsika fa mbola tsy mahalala n'Andriamanitra izy. Fa indray maraina tany ambadiky ny tany efitra tany nisy lay antitra 20 taona sady lava volombava. Nahita romemony rehetra afo de nitotika izy mba izahany zay nisy teo. Ary rehefa nanakaiky an'ilay romemy izy dia nandre feo. Nilain'Andriamanitra no nanao zay nahatony azy nandritra ny 7 taona talohan'izay mety ho nafahany teny taminy. Nefa isika tsy manaiky notony 10 minitra mba hahafahan'Andriamanitra miteny amintsika. Eo amin'ireo korotana sy tabataba tsy voafehana anantsika amin'izao andro zao. Fa na de zany azy, teo Mosesy 7 taona taty aoriana ka teo amin'ny fanatrian'io romemy io sy ho feo niantso azy io. Na lalany amin'Andriamanitra kokoa izy 10 minitra taorizany noho izay nampianarany fiofanana rehetra nananany 20 taona. Na tonga azy ho lehilahy hafa zany. Tonga nareo lehilahy sy vehivavy hafa zany. Raha ho tony mandritra ny fotoana ampy fotsiny ianareo mba hiaino ny feony. Toy izay nataony Samuel. Mitoera ho tony. Aza mikropaka. Raha mila zavatra amin'Andriamanitra ianareo mangatamy de mitoera tony ary miainomba ahitanareo an'izay ho lazainy amin'io. Sokafy fotsiny ny fonareo. Laza hoe ahoana ny amin'io tonga Jesosy eo. Mitoera ho tony fotsiny. Raha tsy mamaly ao anatin'ny adiny 5 voalohany izy de miandrasa toy izany ray. Raha tsy mamaly androany izy de amaly rapitso. Raha tsy mamaly amin'ny herinandro izy de amaly amin'ny herinandro avy. Mitoera eo mandra-pamaliny. Eno le feony mamaly ao am-ponareo milaza hoe eny zany tompo manasitrana anao. De vitany amin'io rehetra io. Mivany olanareo eo. Hitanareo zany tompo izay mamela ny eloko ao rehetra. Ankehitriny mandehana ary aza manota intsony tsy manameloka anao aho de afaka de malalaka ianareo milamina ny aminareo. Nefa de aoka ho azonareo antoka fa io fe io no renareo miteny. Nandre an'izany Mosesy lehilahy niovy izy teo. Jereo ny amin'ny Isaia mpaminany. Tovolahy nanana antoka ny amin'ny hoaviny izy. Lay mpanjaka lehibe ny angarana tamin'izany andro zany Ozia lehilahy marina sady lehilahy tsara. Tiany Isaia satria fantany fa mpaminany izy io. Ko dia niakina tsotro zao tamin'ny sandrin'ny mpanjaka izy. Zay rehetra niriny eny de nomeny Ozia azy. Isaky ny nisy zavatra niriny eny de nomeny mpanjaka azy. Saingy tonga ny fotoana zay nahafaty ny mpanjaka manimba ny olona hatrany ny fanambinana. Fanambarana entitra zany. Fa ny fanambinana de manalavitra ny olona amin'Andriamanitra. Misy toerana ao amin'ny Baiboly ny tenenina an'Andriamanitra zavatra toy zany. Fa ozy rehefa ntahanao aho ka nanome betsaka anao tamin'ny ianao nahantra ka tsy nanany inonenina tonga teo aminao aho ary niaino aho ianao ka nanompo aho. Saingy rehefa ntahanao aho ka nanome ny ampy dia nahodinao niala tamiko ny fijerinao. Zay ny zavatra nataon'ny Amerika. Nahodiny niala ny fijeriny. Zay ny zavatra nataon'ny fiangonana. Petraka eny anjorony ianareo ary manana trano lehibe mahafinaritra mitetina $1,000 ny laninareo tamin'izany. Ka lasa mora tokoa tsy misy toy zany ny rehetra tsy magaga raha tsy manam-potoana iainona ny feon'Andriamanitra ianareo. Kanefa andraso fa ho avy ny ora nesorana an'izany dia aniry fatratra ny aino an'izany ianareo eo. Mety tsara ny rehetra ankehitriny saingy ho avy ny ora zay tsy ho toy izany intsony. Isaia ary afaka niakina teo amin'ny sandrin'ny mpanjaka izy sady tovolahy ihany koa nanana fahatsara toetra indrindra io tovolahy io koa de tia azy ny mpanjaka. Fa ndray andro nesorina teo aminy ireo zavatra ny ankinany maty ny mpanjaka. Ary noho ny maty ny mpanjaka de voatery nandeha irery Isaia. Fa teo izy vao nanomboka nijery ny nanodidina azy de hitany tamin'izany fa tsy nitovy tamin'ny mpanjaka ny olona rehetra.
oroaina amin'ireny antokony anara-piangonany reny ianareo ndray androany. Ho avy ny fotoana zay anerena anareo mba hikambana amin'ny rafim-piangonany iray, raha tsy zany dia tsy afaka anompo. Toy izay efa fantatrareo milaza ny soratra masina fa isy zany. Maniratsira anareo fotsiny no ataony ankehitriny, saingy ho avy ny fotoana isiny ny fanenjehana mafy. Satria tsy maintsy ho avy ny mariky ny bibidia. Ka na ianareo hikambana amin'ilay fikambana be ny fiangonana, lay bibidia toy izay misy ao Roma, na ianareo tsy hanompo mihitsy. Zay ny voalaza ny soratra masina. Eo ny fotoana ampitaraina anareo mafy toy ny nataony Isaia. De nakao amin'ny tempolo izy, ary teo izy vao tonga sainy, nasandra ny tanany ary izy, tompo, lehilahy maloto molotra aho. Miefiteny ho tsara ianareo, nefa andraso ny fiaviany io fotoana io. Ato amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako. Inona nazo azy? Tsy nisy azo nantenana intsony. Ary rehefa tsy misy azonareo antenana intsony ihany koa ny amin'ny zavatra io, de sy zavatra hitranga. Mbola misy azonareo iankinana kely ihany. Eny ikambana amin'ny fiangonana dia milamina andraraha. Ilainareo anefa ny hoe tsy misy azo antenana intsony ny amin'io. Tsy maintsy tonga eo amin'ny hoe tena mila n'Andriamanitra ianareo. O Jesosy, sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa izy no hovokisana. Fa raha mbola ny zavatra zao tontolo zao ihany ny mahafapo anareo, ahoana ny mety ahafahan'Andriamanitra hiteny aminareo? Ilaza anareo hoe tsy mbola niteny tamiko mihitsy Andriamanitra. Nahoana? Tiany ny anao an'izany. Saingy feno an'ireo zavatra zao tontolo zao loatra ianareo. Zay ny olana eo amintsika amin'izao andro zao. Lanitsika amin'ireo zavatra zao tontolo zao sy ireo filany zao tontolo zao ny fotoantsika rehetra, ary tsy omena fotoan'Andriamanitra. Marina zany. Eny, hitantsika amin'izany fa tsy nisy azo nantenaina intsony Isaia. De nitaraina mafy izy ary nibebaka ny amin'ny fahotany. Nibebaka ny amin'ny fahotany ny vahoaka. Ary raha vao vita ny fibebahany, de nisy zavatra reny teo amboniny. Ary noho ny andrandra izy, de nisy an'ireo kerobima nisiditsidina sy nivezivezy tao amin'ny efitrano. Nisy elatra nanarona ny tavany, nisy elatra nanarona ny tongony, ary nisy elatra nanodinany. De niantso mafy izy ireo hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy to. Nisy zavatra nitranga teo. Tonga teo amin'ny hoe tsy nisy azo nantenaina intsony Isaia, niditra tseratra Andriamanitra. Ary nitarainy Isaia hoe maloto molotra aho. Satria nisy feo resaka taminy, nanova azy zany. Iza no andeha ho irakay, ho ilay feo. Iza no andeha, iza no vonona nitsangana nelanelana eo anivony io andiana teolojianio. Iza no andeha amin'izao andro zao ka nambara fa mbola Andriamanitra. Iza no andeha ka nameloka ny falotony izy ireo. Iza no andravany anara-piangonany ka ampiorina ny herin'Andriamanitra velona indray. Iza no andeha. De hoy Isaia, tompo, alohany ahafahako mandeha, tsy maintsy hovana aho. Ilain'izao tahotra sy fahosana kely zao ny ala amiko. Toy zany koa eo amin'ny olona tsiraray izay antson'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraky indray ianareo, novana sy navozy. Tsy fieritreretana fotsiny fa tena avy ao am-ponareo. Misy zavatra mitranga marina. Ary ny anankiray tamin'ireo anjely raha mangataka ianareo dia azo. Ny anankiray tamin'ireo anjely no nakeo amin'ny alitara varahana, naka an'ireo tandra, nanintsy tanana ary naka vainafo mirehitra. De nandeha faingana teo amin'ny Isaia ary nametraka an'izany teo am-bavany. Hoy izy hoe ankehitriny madio ianao, andeha ambarao ny teny. Niovy Isaia tao aoriany nandrenesany an'io fe io. Ary tamin'ireo taona ny ainany taty aoriana, baiboly feno no nisoratany. Natombony teo amin'ny Genesisy ary nifarana teo amin'ny Apokalipsy zany. Misy boky 900 ao amin'ny baiboly, misy toky 900 ao amin'ny Isaia. Nahoana? Satria tonga teo amin'ny hoe tsy nisy azo nantenana intsony izy. Teo amin'ny fotoana izay nahitany fa tena nilainy zany. Daniel, tany Babilôna, arak'izay niresantsika ny aminy no maly arivo. Ninina tao am-pony izy ny tsy handoto ny tenany tamin'ireo fampianarany Babilôniana. Fa tany ndray andro nisy zavatra nilainy Daniel. Ary nalala izy fa nilainy ny haino ny feon'Andriamanitra. Na dia efa nananany aza ny soratra masina. Nilainy anefa ny haino ny feon'Andriamanitra. De nidina teny amin'ny ony anankiray izy.
tsy hoe nidina teny fotsiny izy de nataony ankilany ny kalesiny ary nandoalika teo am'ireo bararaty izy ka nanao hoe tompoandriamanitra te ianao anao a aizany misy anao. Tsia, tsy zay ny fanaovana azy. Nentiny Isaia ny kalesiny mba am'ireo mpamily azy de nakeny amin'ny ony izy ary nalefa nody reo ijanony eo izy mandra-pandrenesany. Zay ny fanaovana azy. Tsy nisy azony nantenana intsony ny amin'io. Tsy maintsy nataony zay nanalavirana an'ireo miaramila rehetra, an'ireo mpandinika ny kintana rehetra, an'ireo olokendry rehetra, an'ireo mpampianatra teolojia rehetra sy ny sisa zay nitady ny anambara taminy hoe zao atao ry Daniela, zao atao ry Daniela. Fa nanalafitra n'izany rehetra zany izy. Zay ny fomba tsy maintsy ataonareo. De nandeha teny amin'ny ony izy ary nijanona teo raika amby 20 andro. Nitol tam'ilay anjeliny tompo. Nambara tamintsika nefa fa nijery ny teny ambonin'ny rano izy. Teo nahitany anjely anankiray nitsangana tamin'ny tongony teny ambonin'ny tany sy ny ranomasina sady nanandratra ny tanany ka nianina tamin'izay velona mandrakizay fa rehefa tanteraka ireo zavatra hitany Daniely reo de tsy isy andro intsony. Voazona raika amby 20 andro izy no ny ratsy nisy teo amin'ny firenena. Ary raha voazona raika amby 20 andro izy no ny ratsy nisy teo amin'ny firenena io tamin'ny andron'ny Persia. Ho voazona firina izy amin'izao andro zao. Ho voazona firina izy. Saingy io finoana tsy mety maty io etaeta sy fandriana ao amponin'ny olona io de tsy andahan'Andriamanitra fa iazona trany mandra-pitenenan'Andriamanitra avy any an-danitra. Tsy hainareo atao ny sangisangy am'ty filazantsara ty. Tsy zavatra natao sangisangina io. Tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny hitsiny zany. Tsy maintsy tanteraka io. Raha tsy zany de ho tsy marina ary tsy aomby. Tsy maintsy tanteraka io. Nivavaka Daniel. Hitantsika amin'ny Baiboly amin'ny toko 9, ny toko 7 na 9 amin'ny bokon'ny Asa fa nisy fariseo kely niorona mafy natsoina hoe Saoly. Teolojianina tsara izy io. Nitoetra teo ambanin'ny fampianaran'ny Gamalely izy. Ary tena teo aminy avokoa ny soratra masina rehetra arak'izay tokony isy. Izay nifanaraka tamin'ireo teolojianina tamin'izany andro zany. Fa sady nanana naizy azy izy no niorona mafy. Ary nisy an'ireo olona hitany fa nanao zavatra ara-panahy saingy tsy nifanaraka tamin'ilay teolojiany avy amin'olombelona zany. Azo ampitahina amin'ny ankehitriny zany. Nahitsy sy tsotra ny fony toy ny olona maro. Everin'izy ireo fa adala ny olona nateraka indray. Everin'izy ireo fa resabe fotsiny ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ireo herin'ny fany masina. Kanefa zava-misy io. Koa raha mbola teny amin'ny lalany ho any Damaskosy izy ndray andro niaraka tamin'ilay fahazoan-dalana tao am-posy avy amin'ny evekany fiangonana. Mba hidinany eny ary amin'ny tenany io andiana olirolera rehetra io. De ireo zay mpitabataba sy mpikikika sy mpitsambitsambikina sady mpiteny amin'ny teny tsy fantatra sy mpanasitrana mararika fa andiana de miara eo. Ony teolojianina. Midina eny ary sambory izy ireo de asirozy ka eto makaty. Ekeny vonona ny anohanao ry eveka. Lehilahy nanakajy izy io. Nanana ny mari-pahaizana momba ny teolojia sy ny filosofia hainareo tsara. Koa de niakatra teo amin'ny soavalina izy de lasa nandeha niaraka tamin'ireo mpanaradia azy. Saingy raha teny amin'ny lalana izy rehefa nitatao vovonana nisy zavatra nanipy azy teny amin'ny tany. Ary nivadibatika teo amin'ny vovoka toy ny olona daly izy nirarakivy. Ary nisy feo renina nanao hoe Risaoly, nahoana no manenjika ianao? Inona ny teo? Tsy karazana teolojianina no niresaka taminy fa feo avy tany an-danitra. Nahoana no manenjika ianao? De niodina izy raha teo amin'ny vovoka. Feno vovoka ny volomasony niraraka teo amin'ny takolany ny ranomasony angamba. Hoy izy, Tompo, iza moa ianao? Ary rehefa nijery totika izy dia tonga nanjabena toy ny ramanavy. Indro fa teo anatrehan'ilay andriafo lehibe. Ary nisy feo nivoaka avy tamin'izany nanao hoe zaho ny Jesosy zay enjehinao.
diso ilay fampianarana avy amin'olombelona nananao. Ino zany? Nisy fahitana niseho teo, tonga azo tsapain-tanana ny tenin'Andriamanitra. Ry rahalahy, zay no zavatra ilaintsika ankehitriny. De nisy maromaro toy izany. Te hisaotra ny tompo fotsiny reto zazavavy kely teo ambony seza misy godio maly arivo reto, de tonga eto namindra androany tamin'ny tsy nila seza misy godio voninahitry hitanareo aneny tompo ry zazavavy. Iza no nanao an'izany? Io Jesosy io ihany, zay niteny tamin'ny feo magaga tamin'izany no mbola miteny amin'izao andro zao. Ry Saoly, nahoana ny manenjika ianao? Lasa lehilahy niova Saoly, ary tokony niova ny olona amin'izao andro zao. Raha ino fa afaka mahita sy mandre ny feo an'Andriamanitra velona, miteny toy izay nataony fony izy nandeha tao Galilea izy ireo. Zany tokoa. Ry Saoly, nahoana ny manenjika ianao? Inona natao zany? Moveka nentina nakany amin'ny seminaire izy ka nampianary ny karazana teolojia vaovao? Tsy zay no nataony. Inona nataony? Niteny taminy izy, ary indro nisy feo arabaka teny niteny tamin'ny alalan'ny raony. Inona nisy teo? Lay Andriamanitra nikotroka teo amin'ny tendrombohitra Sinaiana, eo amin'ny fivoriana, seho amin'ny toerana zay iaviny ny fany masina. Misy feon'olona renareo miova. Nefa de zary izy io raha mahay ny abdiany, fa Kristy kosa afaka mandray an'io fe io, ary manonona an'ireo zava-miafin'Andriamanitra tsy tokony hanova an'ireo lehilahy sy vehivavy rehetra zay mipetraka eo amin'ny fanatrehan'ny teniny zany. Nandre feo aho, hoy izy. Rendremana loatra sika. Antenaiko raha tsy ilaina ny anazavana an'izany bebe kokoa. Saingy rendremana loatra ao amin'ireo fiangonantsika sika, ao amin'ny teolojiantsika, ao amin'ny fiheverantsika, ary ao amin'ny fomba fiainantsika, ka mahatonga antsika ho diso amin'ny fandrenesana ny fe io rehefa miteny zany. Ireo mety ho telepatia zany, mety nareo tsara, mety zao na izao na ny afako. Ahoana raha nilaza Mosesy hoe manontany tena fanao demoniany ao amin'ny romemy io? Tsy nametra-panontany io Mosesy, narian'le feo izy. Raha hoy ianareo, mety ny fieritreretako fotsiny no miteny an'izany amiko. Raha zanak'Andriamanitra ianareo dia lala fa feony zany. Ny ondriko mihaino ny feoko. Ny ondriko mihaino ny feoko. Fantatra izy ireo. Nisy anankiray koa natsoina hoe Petera, zay efa vovonjy, sady koa efa feno ny fanahy, nefa mbola te fikitra tamin'ireo fombafomba ny razana izy. Zay rehetra nilainy ny fantarina dia ho teo amin'ny fandrenesana ny teny. Fandray andro izy teo ambony tapitrano. Raha nitady zay hitandremana an'ireo fombafomba toy ny hoe aza mihinan-kena sy ny amin'ny sabata sy ny sisa, olona mahafinaritra maro ny mbola miezaka ny fikitra amin'ny karazana zavatra toy izany. Fa ndray andro, raha mbola teo ambony tapitrano izy, tena re feo iray nilaza hoe zay efa nidioviko dia aza ataonao maloto. Andriamanitra, iriko izy raha mba androbaka an'ireo andiana mpitoroteny amin'ity loasa ito ity, ka mela azy ireo alala fa tsy adala akory sika. Tsy olirolera akory sika na olona laniasa, fa ny fanan'Andriamanitra velona zany, ary lehilahy sy vehivavy maro no mamo ny fahatsarana. Tsy famisaviana na famakian'eritreritra akory io, fa ny fanan'Andriamanitra velona zany, afoiziny fombafomba ny razanareo, ary eno ny feo an'Andriamanitra velona. Anovanareo zany, tsy hoisan'ny mpanenjika anareo, tsy tianareo ny hoisan'izy ireo. Raha vitanareo ny amaky ny fefy ny fampianaranareo rehetra, mandra-pahatonga anareo hitsingevana hatrao amin'ny fanatrehana, dia isy zavatra hitranga. Tsy ino ianareo hoe efa lasa ny andro mifagagana. Ino ianareo efa mbola eo zany, satria isy fagagana tanteraka eo aminareo.
zany mihitsy ny anova ny olona. Zay foana no ataony feon'Andriamanitra, manova an'ireo lehilahy sy vehivavy zany ka mahatonga azy ireo ho araka izay tokony maizy azy, ka tsy hoe zay nanamboaran'ireo sekoly na ireo mpampianatra azy, fa zay namola volan'Andriamanitra azy. Miteny ilay feo, nandre feo aho. Te hiditra amin'ireo fahatsapako manokana. Ary toy inona ny fitiavanareo mijoro vavolombelona ny amin'ny tenanareo? Lehilahy sy vehivavy maro aminareo no efa nandre ny feony. Tsaroko nandrenesako an'izany fony aho mbola tovolahy kely tany amin'ny tendrombohitra Kentucky lavitra any. Ary no everiko vorona teny amin'ny hazo zany, saingy lasa nanidina ilay vorona. Izao no lazainy, aza matahotra fa hiala eto amin'ity faritra ity ianao indray andro any, ary onona eo anilan'ny tanàna atao hoe New Albany. Nandre ny feony aho rehefa nilaza izy hoe aza mifoka na misotro na mandoto ny tenanao amin'ny vehivavy sy ny sisa, fa hisy asa ho tanterahanao rehefa lehibe anao. Mbola ilay Tompo Andriamanitra ihany izy. Ary mandre azy isan'ora miteny aminareo ianareo ao amin'ilay efitranonareo kely miafina, ilay efitrano fivavahanareo, dia miseho ny lohan'ny mpiangona, avy eo miteny miariary eo amin'ny olona. Ny feon'Andriamanitra nahalana zany tamin'ny andron'ny Samuel, mahalana kokoa zany amin'izao andro zao, satria tsy nisy fahitana ny seho intsony. Nandre an'ilay feo Petera, dia nanova ny teolojiany rehetra zany. Nandeha teo amin'ireo jetilisa avy hatrany izy, dia ireo zay no very no andian'olona tsy mahay ninina sy tsy misy vidiny. Fa lay feon'Andriamanitra tsy ny fampianarana, lay feon'Andriamanitra velona nanova azy. Ary eto misy hafa indray. Indray mandeha nisy lehilahy matoky tao amin'ny Baiboly. Sakaizan'i Jesosy manokana izy io, zay sady tia azy no nino azy ka nanompo azy, niara-nilalao taminy, niara-nandeha taminy teny amin'ny avoana, ary niara-nanjony taminy teny amin'ny ony. Lehilahy matoky izy io. Indray andro raha tsy teo Jesosy, nisokosoko tao an-trano ny fahafatesana. Ary efa nialany ilay fiangonana orthodoxa fahiny, dia izy sy ireo anabaviny malala, Marta sy Maria, ary nivoaka tao izy ireo satria tia azy ary nino azy ho Mesia. Ary zay anton'izay no nandroany fiangonana azy ireo faingana. Ary narary mafy tovolahy io mandra-pahafatiny mihitsy. Ary efa efarana ny nandevenana azy. Vita inona reo fampianarana teolojika nananany teo? Na vita inona ary lay fiangonany teo? Kanefa nisy an'ilay feon'Andriamanitra teto tany, ary niteny tamin'ny Lazarosy izy. Fa Lazarosy, ilay lehilahy efa maty sady lo tao am-pasana, nandre ny feony dia nivoaka ary nivelona indray. Maty tao amin'ny fahotana sy ny tsy fankatoavan-dalàna fahiny. Maty tao amin'ny fahotana sy ny tsy fankatoavan-dalàna ianareo. Fa ilay feon'Andriamanitra no laza hoe avia ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izany me ianareo fitsaharana. Efa nahita an'ilay feo miteny tamina Kilemaina aho, nanangana azy indray. Efa nahita an'ilay feon'Andriamanitra niteny tamina Jamba aho, ary nisokatra ny masony tamin'olona efa ho faty, voakiky no mamiadana, tamina boka. Ary nahita azy ireo tomady sy sitrana tanteraka indray aho. Efa nahita azy niteny tamina mamolava, tamina tezidava, tamin'olona tsinitsinina, tamin'ny andian'olona tsy misy fotony, nefa lasa raha matosy lehilahin'Andriamanitra velona izay mahafinaritra ary masina satria miteny ny feon'Andriamanitra. Zany no zavatra hentsika amin'izao andro zao. Avelao aho marana azy amin'ny filazanan'izao. Ho avy ny fotoana rehefa esorina ny vatanareo ny fanahinareo izay mirenireny ka mizotra ho any amin'izay faritra hiafarany any ho any, dia mirenireny ao amin'ny maizina any zany na makeo an-tratran'Andriamanitra. Iteny indray io fe io, arony Baiboly, reo rehetra zay ao am-pasana dia andreny feony ary voaka hiala ao. Ny sasany hitsangana ho amin'ny henatra sy ny fahafambaraka mandrakizay,
ny sasany tsangana ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanana mandrakizay. Mety zao marain'izao ny fotoana ndraisanareo fanapa-kevitra na iaino an'izay lazain'ny televiziona ianareo, na zay lazain'ny gazety, na zay lazain'ny teolojiana, na zay lazain'Andriamanitra. Avelao aho ilaza marina aminareo ry olona, aza miaino an'izay mety lazainy hafa fa izay lazain'Andriamanitra. Miandrasany io feo malefaka tsotra io fa anova anareo zany. Hoy ianareo, te ino ara labranamy? Niriko ara afaka nino? Niriko aho raha navita an'izao zavatra zao. Kanefa tsy hainareo atao zany. Nahoana? Tsy ampy ny fotoana nahatony anareo. Tsy tonga teo amin'ilay toerana ianareo zay mampisida ny fisalasalana rehetra. Rehefa tafiditra eo amin'ny toerana ianareo zay nampiala ny fisalasalana rehetra, dia ho afaka ka afaka andre ny feon'Andriamanitra miteny hoe, ry zanako, za no mpamonjy anao. Ry zanako, za no mpanasitrana anao. Tsy ilainao no manao andreny zavatra ireny. Maty aho mba hanafaka anao. Fa raha mbola eo ambanin'io fitepon'ny karazana feo maro mikorotana io ianareo, dia miala faingana amin'izy rehetra eo. Mampatsiahy ahy zany alay fotoana na teny an-tendrombohitra. Tsy ho adinoko mihitsy reo fatsapahan'ireo. 10 taona teo eo angamba zay na efisak'izay, nanampy any Ramsey Jeffries nanangona biby fiompy ahy. Ary tamin'izany izy ireo nampitondraina vongatsira ny soavaly. Nentiko teo amin'ny karazana vato malama izy ireo, teo amin'izay nahafahako nametraka azy ireo ka alalany akeo ny biby fiompy. 12 kilometatra lavitra ny civilisation natany zany. Na ny tiako ambara teo amin'ny 20 kilometatra, 15 kilometatra, angamba 420 kilometatra, atrao Kremlin na Colorado. Mandrapatonga nareo mahatratra le tanàna kely misy mponina eo amin'ny 7 na valonjato eo. Ary nanana soavaliko aho, ary ny soroko tamin'ireo kitapiko. De nijery zay nitady an'ireo biby fiompy tamina maso lavitra. De nifesiko tamin'ny sapakazo ray ny soavaliko, ary niambon'ilay fatorana ny tao mandamosiny fa ilay soavaly nitondra an'ireo andianetana ny teo aloha. Ary niakatra teny amin'ny avoana ary nafinaritra tamin'izay lohataona teo. Ary nijerijery teny amin'ny lohasa, nijery an'ireo onjan-drano malefaka avy lavitra. Ary raha mbola nijery aho, nisasaka ny folakandro teo. De nisy zavatra nanaitra hitako. Nisy renim-borona efa lehibe teo ampakanan'ireo zanany avy tao amin'ny akaniny hitako, voromahery lehibe ray. Ary naniditsidina teo ambonin'izy ireo izy, mandra-pahozony azy ireo teo amin'ny elany, fefa niala tao amin'ny akaniny izy ireo talohan'izany. Kanefa nentiny nidina teny amin'ny lohasa izy ireo, toerana mbola tsy nalian'izy ireo mihitsy io. Teo ampianarana manidina tsotro zao izy ireo. Koa dia navelany teo izy ireo, ary nivezivezy tetsiteroa izy ireo, nitsaingoka tao amin'ny ahitra, nisangisangy sy nianjerazera, tsy mba nanana iah mihitsy. Ary raha nipetraka teo aho dia hoy anakapo, eny move ka tsy toy ny andiana kristianina tena pino izy reto. Tsy mba manana iah. Nahoana izy ireo tsy nanana iah, tsy nisy zavatra tokony hatahorany, satria niakatra teny ambony teny mamy ary nipetraka teo ambony ny vatolampy mba hiambina azy ireo. Oh, zany manova ny rehetra tsotro zao zany. Rehefa taferitreritra nareo hoe inona ny mety heverin'ny pastora ranona raha sanatrika mandray ny fanahy masina, inona ny mety ho lazain'ilay eveka ranona. Tsy ahoako izay lazain'izy ireo. Maty Jesosy, ary niakatra tamin'ireo diatohitry ny voninahitra izy, ary mipetraka eny amin'ireo lanitry ny lanitra. Tsy misy zavatra mpaninana anareo. Eo amin'ny tsintsina ny masony, ary fantatro fa miambina izy, miambina anareo izy. Ary teo, raha misy tonga eo, raha atao hoe misy biby masika nantoy zany, mandelingelina ny anankiray amin'ireo zanan'ireo, eny ino fa tsaratsara ho azy ny tsy hanao an'izany, afaka ho raisiny eny an-tanany io biby masika io amin'ny tongony, de entiny eny amin'ny avo dia avo eny, ary avotsiny tsotro zao, ho potipotika eny amin'ny abakabaka eny izy io. Tsy misy anisy ratsy an'ireo zanan'ireo, hiambina azy ireo izy. Tsy misy zavatra anisy ratsy anareo. Aza matahotra ny azona an'Andriamanitra amin'ny teniny. Mety eza fotsiny no tony dia manana finoana ary mino. Miambina anareo izy. Ho potipotehany izay rehetra mitady ny anisy ratsy anareo. Oh, mety hanafika anareo zany, saingy tsy hampaninina anareo. Satria izay rehetra misy avelanisy zany, tsy afaka isy akoatra zany, satria miara-miasa soa an'ireo izay tia an'Andriamanitra zany. Tsy misy ratsy afaka hikasika anareo. Koa dia taty aoriana kely, indro nisy tafidrivotra tonga.
ary efa nanomboka ny tafidrifotra tonga tamiko zany de reny avy any avaratra reny nisy helatra kely namiratra ary nisy rivotra 7 hatramin'ny 13 kilometatra isan'ora de namoaka antsy mafy le reny boromahery lehibe ary nidina nanivatsivan'le lohasa izy fa io antsy mafy io niteraka ino zany na lany reo zanaboromahery reo fa feony mamy zany niondroko malala ny feoko hoy izy nanakaiky ny loza eny tsy niezaka hialoka teo amin'ny vatanjavatra lehibe anankiray izy reo tsy niezaka izy reo nikoropaka ka ho amin'ny atotana fako fa niandry any mama fotsiny izy reo zay ny tokony ataon'ny kristianina mijery an'izay ataon'Andriamanitra ny amin'io ary rehefa tonga teo amin'ny tany lay reniny lehibe tamin'ireo tongony lehibe toy zao nidina milamina tsotra tony ny fiaramanidina lehibe eo ampidinana amin'ny tany izy ary nakary ny avony lohany de nika mafy izy ary velany reo elany lehibe zay teo amin'ny 4 metatra faingo 7 no alavany lava tony ny elanelany ty tsatoko ty amry niazakazaka faingana arak'izay tratran'ireo zanaboromahery rehetra reo ary nitsambikina teo amin'ny elatry ny reniny tonga teo izy reo ary namikitra tamin'ireo tongony kely tamin'ireo vavany kely noho ny fikirany teo amin'ireo volony mipetaka tsara nalainy mamy izy reo sady tsy nangofotra mihitsy ny elany de nakariny teo amin'ny abakabaka io tonga de nakao amin'ireo vatolampy izy mba hialofana izy reo amin'ilay tafidrifotra ho avy re ralahy efa tena tombotra ny tafidrifotra eno ny feoan'izay miantso anareo mivoao Babilôna misaray anareo aza mikambana ota aminy andray anareo aho ho zanako lasy ho zanako vavy anareo ho Andriamanitra reo aho andesika iondrika fotoana fohy raha hito ampamaranana misy faminaniana mivoaka eo amin'ny fiangonana amen renareo zany zay no ataotsika hoe faminaniana ao amin'ny fiangonana mety misy veto any maraina ary fantatro fa misy zay ianao hoe tompo Andriamanitra ao mamindrafo amiko na de nikambana tamin'ny fiangonana za efa nanao ny fanekeko saingy tsy fantatro zany hoe tony eo anatrehanao ka miaino ny feonao mitarika sy mampianatra zany tsy ho fantatro ny tokony atao raha iny fa iresaka amiko amin'ny feo reny ny sofiny ianao te afantatra anao ah mba ahafahanao hiteny amiko sy hitari-dalana anangana ny tananareo ve nareo eto ka anao hoe Andriamanitra ao mamindrafo ny tompo itahanareo eny rehetra eny feno tanana eny rehetra eny atsangany fotsiny ihany hoe tsara zany tompo mamindrafo amiko tena mila anao ah mbola isy hafa ve aloha kely ny amaranana hitan'Andriamanitra ny tananao etsy amin'ny farany etsy ry madama ianareo rehetra koa re mitsangana eny amin'ny sisiny aorina sy ny sisa hitan'Andriamanitra ianareo na ianareo eto amin'ny lampiazo aza ny eto ambony manodidina eto fa o Samuel ry Eli miantso avy enao o Eli tsy ry anaka tsy niantso anao mihitsy ah zano ny teny tao amponareo sakaizy fa Andriamanitra zany valio fotsiny izy ary ataovy hoe miaino ny mpanomponao ekeo ao amin'ny fiandrasanao aho anio Andriamanitra ao aoka aho manomboka anio ho anao manontolo ry Andriamanitra mandrakizay eo zay tiany fanahy ary pary ny zavatra rehetra raha indro lay feon'Andriamanitra malefaka zay niteny tamin'ny Samuel zay niteny tamin'ny Saoly zay niteny tamin'ny Petera zay niteny tamin'ny Daniela sy Isaia mpaminany ary tamin'ireo taona ny fandimby no niteny ray tamin'ity marainty tato amin'ny tabernakle mety eo amin'ny tanana 30 angamba na 70 na 50 reo mpanota reo mpikambana amin'ny fiangonana sy reo olona feno korotatsaina no nanangana ny tanany maro amin'izy ireo no hoe fa teto maly arivo ary nandreny feonao tamin'ny sofiny izy ireo ary ankehitriny zao maraina izao miteny ao ambony izy ireo lalao io feo teo io nanangana ny tanany na nandrifiny lanitra izy ireo
milaza fa diso ary tiany io mahitsy. Milaza ianao ao amin'ny teninao fa tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny raiko izy aloha, ary zay rehetra manatona dia omeko fiainana mandrakizay, ary za anangana azy amin'ny andro farany. Nampananteny zany ianao raha eo, ary ankehitriny miantso anao zay amin'ny mampanomponao ahy mba anome azy ireo zay nanangatanana fiainana mandrakizay sy fifaliana mandrakizay. Ary enganeka ivelona manao izy ireo amin'ny androm-piainany rehetra hatramin'ny fiafarany zao fivahinianany zao mba hiditra ao amin'ireo fifalian'ny tompo. Ekeo zany raha eo, angatanay amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny Jesosy zany. Amen. Firy aminareo no tia azy amin'ny fonareo rehetra, tena amin'ny fonareo rehetra. Ankehitriny amin'ny toerana kely toy izao somary tara, kanefa laza ny Baiboly fa miara-mipetraka ao an-danitra ao amin'ny Jesosy Kristy isika. Tonga ny fanahy masina miditra ao amin'ny teny, midina makeny amin'ny mpiaino, ary afaka mahita an'izany tsotro zao ianareo rehefa manivatsiveny zany ka manova azy ireo. Toy izay efa voalazako, inokony amin'ny fihetsem-po, teny zany tokoa. Kanefa ianareo inona no hitanareo fa tsy manova anareo ny fihetsem-po? Tsy maintsy miditra hatrao anatiny ao ny fihetsem-po mandrapikasiany fisainany maizy anareo, ka izay no manova anareo avy amin'ny fenota. Inona moa ny mpanota? Ny tsy mino. Misy olona maro amin'izao andro zao zay manana mari-pahaizana momba ny aisoratra, manana doktorat momba ny lalàna sy momba ny filozofia amin'ny anarany, nefa mbola mpanota. Fatany manompoka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy ny Baiboly, mitory eo amin'ny pilipitra izy, nefa mbola mpino tsy mino. Hoy ny Baiboly, zay tsy mino de fa voatsara rahateo. Antanina anankiray amin'izy ireo raha ataony fa ho an'ny ankehitriny ny fanahy masina, azo antoka fa tsy. Inonareo ve fa ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra de ho an'ny ankehitriny? Azo antoka fa tsy. Ko de tsy mino izy. Marina zany. Raha ao anatinareo ny fanahy masina, mova tsy aneo vavolombelona ny amin'ny teniny izy. Nefa raha maneho vavolombelona amin'ny fanohitra amin'izay lazain'Andriamanitra ho marina ny fanahy ao anatinareo, de tsy fanahin'i Kristy zany. Mety ho mpikambanao amin'ny Eglizy de Kristy ianareo, nefa tsy an'i Kristy ianareo. Mandrapatonga ny fanahinareo manao amen amin'izay rehetra fampanantenana nataon'Andriamanitra. Ary nampananteny izy, hoy Petera tamin'ny andro Pentekosta, hoy izy, mibeba ianareo rehetra ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanahy masina. Raha milaza ny fanahinareo fa ho an'ny andro hafa zany, inona ny voalaza ny soratra masina? Fa ny teny fikasana de ho anareo ny jiosy, ho an'ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra ny jetilisa, na iza tsy ny tompo Andriamantsika anatona azy. Teny fikasana raha ihany. Hoy izy, zany voaloboka, ianareo sampany. Ary izany ny fampianarana teo amin'ny sampany, lay sampany voalohany, de tsy maintsy manana an'izay fampianarana izay sampany faharoa. Fa raha fampianarana mitovy dia amoaka vokatra mitovy, ary ny sampany tsiraray avy amin'ilay voaloboka dia amoaka zavatra mitovy. Faly azo amarain'izao. Faly tokoa aho noho ny fahalalana fa mbola miresaka sy miteny amin'olona hatrany ny fanan'Andriamanitra velona, sady manamarina ny teniny. Hiditra amin'ny fanaovana batisa sika afaka fotoana fohy. Raha namafazan-drano ianareo, na nandrarahana rano, na nasitrika tamin'ny fomba hafa akoatra ny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, de nanaovana fiaikany ianareo mba hanatona ny rano. Eno ianareo Rahalahy Branham, tsy teny amiko kosa ianao hoe eny rahalahy, tsy voateny ao amin'ny Baiboly ny famafazan-drano. Tsy misy toerana ao amin'ny Baiboly ka efa nisy olona namafazan-drano. Eny tsarovo zao, nantany teto amin'ity pilipitra ty aho nandritra ny herinandro hoe tadiavo olona anankiray ao amin'ny Baiboly zay efa namafazan-drano mba ho famelana ny elony, ka efa nandrarahana rano mba ho famelana ny elony, na efa natao batisa nasitrika tamin'ny anaran'ny ray zanaka ny fanahy masina mba ho famelana ny elony. Tsy mbola nisy olona ka efa namafazan-drano na nandrarahana rano na natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka sy fanahy masina ao amin'ny pejy Baiboly rehetra.
tsy tompoko, nisy olona vitsy vita batisa tamin'ny androny Jaona mpanao batisa, ary tsy nisy anarana nanaovana batisa azy ireo mihitsy, fa le lehilahy nanao batisa an Jesosy ihany nanao batisa azy ireo. Fa Paoly rehefa nifanena taminy ao amin'ny asa 7 dia niteny tamin'izy ireo mba ho tonga ka atao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha tsy zany izy dia mbola tsy afaka handray ny fanahy masina. Rehefa nifanena tamin'ireo sasany zay efa nandray ny fanahy masina taloha nanaovana batisa azy ireo Petera, dia nandidy azy ireo sady nitoetra teo amin'izy ireo mandrapavita ny batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Marina zany sakaiza. Fantatro fa maro ny olona milaza hoe endra la Branham dia Jésus seul. Diso zany. Ny soratra masina ihany no inoko. Tsy mpikambana amin'izay anara-piangonana fa na ny Jésus seul laza dia tsy manao batisa toy izany. Manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny izy ireo. Laza ny Baiboly hoe ny tompo Jesosy Kristy. Maro ny olona antsoina hoe Jesosy, saingy anankiray ihany ny tompo Jesosy Kristy. Hitanareo, Kristy dia ilay Messia. Hitanareo, ary marina zany. Ary ankehitriny ry sakaiza, ankehitriny ianareo izay eto zao maraina izao nefa mbola tsy natao batisa araka izany. Engane ka hiteny ao amin'ny fanahinareo lalao ny feon'Andriamanitra izay mbola malefaka, ka na inona lazain'ny eveka na ny fiangonana na inona lazain'ny hafa, tongava ary akatoavy ny tompo. Zay no andidiko anareo. Ary ankehitriny akao amin'ny rihevitrandro ry raha Neville iomana ny amin'ny fanaovana batisa. Ary reo zay mikarakara ny fanomanana isy olona sasany hiaraka aminareo ao afaka minitra vitsy. Fa tiako androsa avy hatrany reo olona zay tokony anatona ankehitriny raha ataontsika mihira hoe reko ny antso ny mpamonjika, anaraka azy aho na inona lazain'ny fiangonana, anaraka azy aho na inona lazain'ny hafa, anaraka azy aho hatramin'ny farany. Aoka ny lehilahy iroso amin'ity hevitry ity ary ny vehivavy iroso amin'ny hevitry ry. Raha epirany sika eto ary hofaranantsika tanteraka ny fivoriana afaka fotoana fohy eto. Eny ary sika rehetra ary ankehitriny. Reko ny antso ny mpamonjika. Eny maketsy ny lehilahy, makery ny vehivavy. Ny aoka isy vehivavy vitsy akao hiaraka amin'ireny vehivavy reny azafady. Reko ny mpamonjika. Inona ny renareo? Ny feony. Raiso ny azo fijaliako ary avy manaraka. Na aiza ankehitriny tena matotra ve nareo? Anaraka ao. Na aiza itondrany ahy dia anaraka ao. Na aiza itondrany ahy dia anaraka ao. Anaraka azy aho, anaraka azy hatramin'ny farany. Eny raha milasan'izao ary sakaiza nandre feo aho, saingy raha tsy miteny mifanaraka amin'ny feon'Andriamanitra eto ilay feo dia feo santoko zany, saingy niondriko malala ny feoko. Ahoana no anatona anareo? Zao no antony anatona anareo, satria voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry talohan'ny fanorenany zao tontolo zao ny anaranareo. Milaza an'izany ny Baiboly. Eritrereto ny amin'ny olona izay mipetraka eo ary fantany tsara fa fahamarinany filazantsara zany nefa mbola misy zavatra miazona azy, ka ny fahalalana fa mety tsy nisoratanao angamba ny anaran'izy ireo. Dia ahoana? Foana ny vavahan'ireo amiko. Hitanareo fa foana. Hoy ianareo olona matoky tsy misy ifandraisany amin'izany mihitsy io. Foana ny vavahan'ireo amiko mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana. Eny nanambara taminareo aho fa tsy nisy olona namafazan-drano na nandrarahana rano na natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray, Zanaka sy Fanahy Masina natao amin'ny Baiboly. Ka roa zany tadiavo zany raha misy aho dia tongava ary aseho iaho eto amin'ny lampiazo zany zao marivo zao. Koa raha toy zany no natao teo aminareo dia fombafomba avy amin'olona no arahanareo. Ary raha misy manao aminareo hoe eny manatony anareo ary mibeba fa eo no andraisanareo ny Fanahy Masina, diso zany. Fampianarana nataon'olona zany. Misy ny batisan'ny rano diso, misy ny batisan'ny Fanahy Masina diso. Nakatahaka ny devoly satria mpivavaka izy. Kaina, rainy dia mpivavaka. Arak'izay fa hitantsika manondiany hatrany ny taranaka ny menarana. Ary lay taranaka raha vehivavy tamin'ny alalan'i Kristy dia manondiany hatrany.
fa tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny raiko izy. Ankehitriny eritreretony amin'ireo zay petraka eto zao marain'izao zay malala fa batisa diso zay araka ny fampianaran'olombelona nanaovana azy fa tsy mifanaraka amin'ny baiboly ka diso lay faterahana voalohany nekenareo. Ahoana no ahafahanareo ao amin'ny marina raha tsy miverina indray ka miatomboka tsara? Tsaronareo fanotory aho tamin'ny terinandro ity hoe tsy mba tahaka izany ny tamin'ny voalohany. Eny ka raha mandre feo miresaka aminareo ianareo, Andriamanitra zany, satria mifanaraka amin'ny soratra masina zany. Raha tsy zany de misy karazana feo diso miteny aminareo, fa ilay feo tena izy de teny aminareo mba hanaraka ny fitsipiky ny baiboly, tsy ny famafazan-drano, tsy ny fandrarana rano, tsy zay sandoka. Aoka ianareo tena haka toerana ary arao ny fitsipiky ny baiboly. Ataovy zany sakaizako, raha ilaina ny overan'io rehetra io, tsy ahoako zay mety ho vidiny, fa avelako ankilany zavatra rehetra mba narahako ny Tompo Jesosy. Eno ny feoko, iaino ny ondriko ary anatonahy. Ary zay rehetra manatonahy de omeko fiainana mandrakizay ary zanangana azy amin'ny andro farany. Zany ve? Ino zany fa mifanaraka amin'ny soratra masina mihitsy? Tsy misy afaka naprofo ka ilaza fa diso zany. Marina zany. Tsy misy afaka naprofo ka ilaza fa diso zany. Indro fa eto ny herin'ny fanahy, eo mpanaovana zavatra toy izay nataon'i Jesosy. Indro izy fa sary lay andriafo teo ihany no mamoaka vokatra mitovy, fanahy mitovy, miteraka fihetsem-po raha ihany, asa raha ihany, famantarana raha ihany, fagagana raha ihany. Zay ary lay izy. Eno ny feon'Andriamanitra amin'ity marain'ity. Fa le feo nilaza hoe ry Samuel de hoy izy, eny Tompo, eny Tompo, inty aho, inty ny mpanomponao, inty ny mpanomponao, anaraka anao aho. Hitany vehivavy io ane Andriamanitra. Fa za hoy ianareo, Rahalahy Branham aletika ao mafy ny fantsika, zay no tiako atao mba handetehana ny fantsika. Eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana zany ko dia tsy maintsy aletiko ny fantsika. Ombanareo aneny Tompo, zay no tena vavako. Ankehitriny, alohan'ny amindrany izy ireo ny fanaka atao am-piangonana mba anaovana mba ahafahanareo mahita ny batisa. Mbola misy toerana hatrany amin'ny fotoana rehetra. Tia amaky kely avy amin'ny soratra masina mihitsy aho mba ahitanareo fa amaky aho. Jesosy Kristy ao amin'ny Masida Matio 2:20 ataoko fa zay no niteny tamin'ny Petera hoe omeko anao ny fanalidin'ny fanjakan'ny lanitra. Na inona na fezinao ety ambony tany de ho feheziko any an-danitra. Na inona vahanao ety ambony tany de hovako any an-danitra. Fantatrareo rehetra ve zany? Tamin'ny andro Pentekosta, fony tonga tamin'ny fahafenon'ny herin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inonareo ve zany? Teo Petera, eny, fony nitsangana tamin'ny maty Jesosy, de tsy teo aminy ny fanalahidin'ny fanjakana. Tsy zany ve? Teo aminy ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita, fa tsy lay fanalahidin'ny fanjakana. Fa eto ny zavatra nolazainy rehefa nitory-teny izy. Fa nandrehandreo zavatra eo ny olona nefa nanamafo. Eto mihitsy ny voalazan'ny Petera. Ankehitriny, eno tsara raha maka ny soratra masina mba ho azanareo tsara zany. Asa 2:2 tsarovy. Firy ny teto ka nare alay toro-teny hoe tsy mba tahaka izany ny tamin'ny voalohany. Andesika hiverina amin'ny voalohany mba ahitana ny batisa, ny tena maizy ny batisa. Ahoana ny tokony anaovantsika batisa? Famafazan-drano ve, fandrarana rano ve, sa amin'ny anaran'iray zanaka sy fanahy masina? Tsarovy fa manao fiaikana amin'izay mety ho mpitoro-teny aho, na izay eveka, na iza na iza, na aiza, na oviana, mba ny eo amiko soratra masina ka nisy olona efa namafazan-drano, na nandrarahana rano, na natao batisa tamin'ny anaran'iray zanaka sy fanahy masina. Sokatra ho an'rehetra zany. Tsy ao amin'ny soratra masina io, tsia, fa nikempinoana diso zay nivolavolaina sy napetraka ny fiangonana katolika zany. Ny fiangonana katolika no nanao ny famafazan-drano teo amin'ny 900 taona teo taorinina fahatesan'ny apôstôly farany. Ny ray zanaka sy fanahy masina dia natao hifanaraka tamin'ny zavatra iray, satria manompo Andriamanitra maro samihafa ny olona katolika, ko dia nanao ny trinité avy amin'ireo anjara asa telo teo amin'Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra telo, ray, zanaka, fanahy masina, fa nipotsapy zany, tokan'Andriamanitra. Tsy anan'Andriamanitra hafa eo anatriako ianao. Enory Israely, za tompo-Andriamanitra ao dia Andriamanitra tokana. Nisy jiosy nanontany aho hoe iza no Andriamanitra reo, ny ray sa ny zanaka sa ny fanahy masina? Tsy misy afa-tsy anankiray ihany izy ireo, fa andraikitra telo. Teo amin'ny Andriamanitra ray ihany no niasany. Eo ampanehoana ny tenany, voalohany tao amin'ny ray, zay tsy azony kasiana, teo ambony tendrombohitra izy, ka zay omby na biby nikasika tendrombohitra aza dia tsy maintsy natao maty. De nidiny izy avy eo satria nitady notompona. Niananatona ny olona trano satria tonga zanak'olona izy. Andriamanitra ny tao aminy. Ary rehefa natao zany teo, de hoy izy vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao. Fa ianareo no ahita fa za mpisolo tena.
hoeo aminareo aho ary hoao anatinareo mihitsy azy mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Hoy izy avy amin'Andriamanitra inona la iandriafo ka miverina amin'Andriamanitra. Nataony ve zany? Natao zany. Avy eo rehefa natao zany de niverina tamin'Andriamanitra izy. Avy eo de hitantsika Paoly tamin'ilay lesona hitantsika tamin'ny maraina raha teny amin'ny lalany ho any Damaskosy ary nitady any Paoly teny an-dalana izy de natsipiny tamin'ny tany izy fa rehefa niandrandry Paoly de inona no izy azy la endriafo ndray azavana iray izay nanajamba azy. Jereo nataony Jesosy fony izy teto tany ka nanambara tamin'ilay vehivavy niotany fa nataony io rehetra io ary izy tsy manao na inona raha tsy asehony ray koa aloha zany. Nanontany azy izy ireo hoe nahoana ianao tsy mandeha any ka manasitra an'andreo marary ireo. Namakivaky teo amin'ny tsy tambosaina izy izay nahitana mandringa Klemaina jamba sy paralysisy nefa lehilahy anankiray marary prostate natoy zany izay niapatra teo amin'ny fandriana mololo ny sitraniny. Hoy izy ireo nahoana tsy mandeha rehetra io no hoy izy lazaiko aminareo marina de marina tokoa Masidady zao na 5:9 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy zay hitany ataony ray toy zany koa nataony zanaka. Ino izy fa miverina indray amin'izao any farany zao. Tsy afaka nohitra an'izany ny tontolo saintifika, tsy afaka nohitra an'izany ny fiangonana. Indro izy fa miverina avy hatrany ao amin'ny fiangonana ary manao zavatra toy izany ihany. Ny fanahy. Andriamanitra dia mitady an'ireo izay hanompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Indro izy eto. Zao ny voalazany tamin'ny andro Pentekosta raha nitory Petera. Zany Jesosy zany de efa natsangan'Andriamanitra zay ary vavolombelona zany zay rehetra. Vavolombelona zany ve sika? Ary rehefa nasandritry ny tanakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fany masina zay nokasainy de efa napilatsaka zao hitanareo sy renareo zao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa hoy izy ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitera-tongotrao. Koa aoko fantatry ny taranak'Israely rehetra marimariny fa iny Jesosy no miboanareo tamin'ny azo fijaliany iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandre zany ny olona mpivavaka izy ireo, raha nandre zany ny olona de voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry lalahy inona no ataonay? Io na fotsiny amin'ny maha-olona mahafinaritra ve sika ka tsy tandremo tsara ary Petera fa ianao no manana ny falalidin'ny fanjakana eto fa izay teneninao azy ireo hoe Andriamanitra feziko any an-danitra zany rehefa fezinao ety ambony tany. Ary hoy Petera taminy mibebay ianareo rehetra ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana de ny fany masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny tompo Andriamantsika anatona azy. Misy soratra masina hafa koa. 2 taona taty aoriana Paoly eto amin'ny toko 7:10. Paoly rehefa nitetiny tany ambony tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va ny fany masina fony voanino ianareo. Ry Batista velao zany iletika ao anatinareo. Efa niraisinareo va ny fany masina fony voanino ianareo. Fa aterahany io fa tsy lay fanekena. Tsy renay akory fa efa nomena ny fany masina. Ary osy taminy ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo efa natao batisa izy ireo ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly Jaona nanao batisan'ny fibebahana fa tsy ho famelana ny eloka. Ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy de Jesosy Kristy. Ary raha nahare zany izy de natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary nametrahany Paoly tanana izy de nilatsaka tamin'ny fany masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ankehitriny avelao aho hitondra anareo eto ampamaranana ny epistily Paoly Galatiana 2:9. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra azy no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay fa nitoriana taminareo aoka ho voaoziny izy. Azoko entina ihany koa ianareo amin'ny Kortiana 4:4-7. Eo amin'izay ilazana hoe raha misy manao azy ho manana fahaiza-panahy na ho mpaminany de aoka ho fantany tsara fa didin'ny tompo ny teny izay soratako aminareo. Fa raha misy tsy malala dia avelao tsy halala ihany izy. Inona no ataonareo amin'izany?
ny profo rehetra. Raha zany teo amin'ny toeranareo ka tsy natao batisa araka ny batisa kristianina, na inona mety everin'ny fiangonako, na inona mety everin'ny reniko, zay baiko ny tompoko no tiako fatarina. Tompo Jesosy eo anao ny ankehitriny, ary mangataka aho mba hiasanao mamfotsy raray, ary homeo an'ireo zay ao anaty tombon-drano ny ovita batisa ny fanamasina raha indro fa miandry anao izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy no anankinanay an'izao fiangonan'izao aminao, ka amin'io andro io tompo enganyeka tsy homeloka fa ho afaka amin'ny raha ny olona rehetra, satria tsy nitodika niakina tamin'izay fombafomba na zay mety ho anaram-piangonana na rafim-piangonana, fa nitodika niakina tamin'ny teninao. Amen.